Haleluya, miarahaba antsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Tafahoana eto indray tsika amin'izao ora sy fotoana izao isaorantsika amin'ny Tompo Andriamanitra, satria mbola tafahoana eto tsika velonaina nomeny an'izao fotoana izao indray. Haleluya, amen. Ka ao anatin'izay tsika zany alohan'ny hidirantsika amin'ny fibebahana, satria alohany zany tsika hiaraka eto, alohany tsika zany handray ny zavatra rehetra, ny vavaka, ny tenin'Andriamanitra, dia tsy maintsy mifona alohantsika manantona an' Jesosy, satria ny Andriamanitra antsika dia Andriamanitra masina. Amen. Ka andaontsika alohan'ny anatonantsika amin'izay fibebahana zay zany dia anaraka hira antsika, hiraintsika le hira ao zany hoe Tompo ovainy foko le 452. Io zany hiraintsika io zany. Haleluya, hibebahantsika. Haleluya. Tompo ovainy foko mba umuranarina dunia amen. Hitrany fibebahana atsika. Haleluya, andohalika atsika dia bebaka amin'ny Tompo alohany anombohantsika ny fotoana rehetra. Haleluya. Eny Andriamanitra rainay tsara indrindra ho manantona anao zay amin'izao fotoana izao, mibebaka mifona eto anatrehanao. Mifona Jesosy satria mpanoty izahay, mifona Jesosy satria tsy mendrika izahay, tsy mendrika ny antso ny anaranao.
tsy mendrika ny anonona ny anaranao Jesosy, ka mifona eto anatrehanao, mifona Jesosy, ny amin'ny fiteninay, ny amin'ny fihetsikay, ny amin'ny fonay, ny amin'ny feritreretanay, mibebaka izay Jesosy, mamindrafo aminay Jesosy, diovy ny fonay izay maloto Jesosy, diovy ny fonay izay feno fiatsaram-belatsy Jesosy, esory ny fo maloto rehetra, esory ny fo miavonavina, esory ny fanandratantena, esory Jesosy ongoto, meo fanetretena mandrakariva Jesosy, mibebaka ao fa mpanota Jesosy, mibebaka ao fa tsy mendrika Jesosy, mpanota tsy mendrika izay Jesosy, mpanota tsy mendrika Tompo malala, mifona amin'ity lelako ty Jesosy, indraindray miteny teny mavesatra, teny mampalahelo ny hafa, teny mandratra ny hafa, ka mifona Jesosy, mifona amin'ny feritreretako, mifona amin'ny jeren'ny masoko, tamin'ity any androandroany ty Jesosy, nandeha tany amin'ny toerana mety nandoto ny masoko, nandeha tany amin'ny toerana mety nandoto ny tongotro, ka mibebaka eto anatrehanao, mifona eto anatrehanao, diovy Jesosy izay, diovy izay Jesosy, sasao izay Jesosy ao fampanota, sasao izay Jesosy ao fa tsy mendrika, mamindrafo aminay, mamindrafo aminay fa maloto izay Jesosy, diovy ao fa keliko ao fampahotana, diovy amin'ny fona izay maloto, diovy feritreretana izay maloto, fa ianao izay madio ambo ihany no afaka mahitanao, izay maloto fo dia tsy afaka mahitanao, ko mamindrafo Jesosy, diovy a Jesosy, Tompo ahiavana amin'ny olona rehetra, ahitia amin'ny olona rehetra, ahianetry tena, satria olombelona Jesosy, olombelona tsy mendrika Jesosy, ko mamindrafo Jesosy, mamindrafo Jesosy, diovy ny fonay, diovy ny feritreretanay, diovy Jesosy ny tanako, izay rehetra ny raisiny ty tanako ty Jesosy, dia mety nandoto amin'ny tenako, mibebako eto anatrehanao, mifona Jesosy amin'ny fandrenesako, ny amin'ny sofiko Jesosy, ny sofiko Jesosy maloto, amin'ny teny rehetra en'io sofiko io, amin'ny teny tsy mendrika rehetra, ka nampisaraka taminao, mibebaka Jesosy, mibebaka eto anatrehanao, Tompo malalo, diovy izay tsirairay avy, diovy izay tonga eto Jesosy, hiala ny fo maloto rehetra, hiala ny mavesatra rehetra, diovy Tompo malalo, sasao Jesosy, sasao afakeliko afampahotana, hiala ny loto rehetra, hiala ny tsy famendrehana rehetra, Tompo malalo ahianetry tena eto anatrehanao Jesosy, eo fisainana madio, meo lela madio, meo maso madio, meo fo madio, diovy ny tananay Jesosy, dia tananay ty meo tanana madio izay Jesosy malalo, zanakao izay Jesosy, mamindrafo aminay, mamindrafo aminay Jesosy, saotra Jesosy mamindra fo aminay ianao, saotra Jesosy fa mamindra fo aminay ianao, alleluia, amen, amen. Dia angataka ny rahan'i Jesosy tsika amin'izao fotoana izao, rahan'i Jesosy anadio atsika nasa atsika manomboka any amin'ny loha atsika hatrany amin'ny faladitsika, angatao anadio anao tanteraka mihitsy ny rahany amin'izao fotoana izao, alleluia. Jesosy malalo, diovy amin'ny rahanao zay, sasao amin'ny rahanao zay Jesosy, ny rahanao Jesosy anadio anay, ny rahanao Jesosy anadio anay, ny rahanao masina Jesosy anadio anay, diovy amin'ny rahanao Jesosy manomboka any amin'ny lohako ka hatrany amin'ny faladiko, diovy amin'ny rahanao Jesosy manomboka any amin'ny lohako ka hatrany amin'ny faladiko, ny rahan Jesosy manadio ny lohako, ny rahan Jesosy manadio ny fisainako, ny rahan Jesosy manadio ny lelako, ny rahan Jesosy manadio ny masoko, ny rahan Jesosy manadio ny foko, rahan Jesosy manadio ny tanako, ny tongotro, diovy amin'ny rahanao,
diovy amin'ny ranao, ny ranao Jesosy manadio anay, ny ranao Jesosy, ny ranao manadio ny lelako, ny ranao manadio ny masoko, ny sofiko, diovy amin'ny ranao zay Jesosy, diovy amin'ny ranao zay Jesosy, ny ranao manadio anay, ny ranao manasa anay, hiala ny loto rehetra, hiala ny maloto rehetra, diovy amin'ny ranao, diovy amin'ny ranao, zazaho amin'ny ranao, ho afakeliko afa-pahotana, ny ranao rery ihany Jesosy no afaka manadio anay, ny ranao rery ihany Jesosy no afaka manadio anay, ny ranao rery ihany Jesosy no afaka manadio anay, manasa anay, manala ny loto rehetra, manala ny tsizy rehetra, ny ranao Jesosy, esory Jesosy amin'ny ranao ny fo maloto rehetra, esory amin'ny ranao Jesosy ny lela maloto rehetra, esory amin'ny ranao Jesosy ny maso maloto rehetra, diovy amin'ny ranao ny sofiko Jesosy, diovy amin'ny ranao Jesosy, ny ranao rery ihany no afaka manadio anay, ny ranao rery ihany no afaka manasa anay, diovy amin'ny ranao zay Jesosy, ny ranao Jesosy manadio anay, ny ranao Jesosy manasa anay, ny rano sanak'ondry, ny rano sanak'ondry manadio anay, ny ranao Jesosy manafaka ny loto rehetra, manafaka ny manavesatra rehetra, ny ranao Jesosy, hiala Jesosy ny ratsy rehetra, hiala ny mavesatra rehetra, angoto amin'ny ranao Jesosy, ny ranao Jesosy manadio anay, ny ranao Jesosy manadio anay, ny ranao manasa anay Jesosy, diovy amin'ny ranao Jesosy, dio tanteraka manomboka miloaka any amin'ny faladiko, ny rano Jesosy, ny rano Jesosy, ny rano Jesosy manasa manadio anay, manasa manadio anay, diovy amin'ny ranao, diovy amin'ny ranao ny tenako, diovy amin'ny ranao ny tenako, diovy amin'ny ranao Jesosy, ho afakeliko afa-pahotana, ny ranao rery ihany manadio anay, ny ranao rery ihany afaka manasa anay, asa amin'ny ranao zay Jesosy, ny ranao manadio anay, ny ranao manasa anay, ny ranao manadio anay Jesosy, zay rehetra nohaniko Jesosy diovy amin'ny ranao, zay rehetra ndraisin'ny tanako Jesosy diovy amin'ny ranao, ny nalehan'ny tongotra Jesosy diovy amin'ny ranao Jesosy, ny prainty rehetra ndraisin'ny tanako ny ampangany fahavalo diovy amin'ny ranao, ny tongotra ny toerana alehako ny ampangany Satana, ny rano Jesosy mamafa, ny rano Jesosy mamafa, rano Jesosy mamafa, rano Jesosy, rano Jesosy manadio atanteraka ny ranao Jesosy, ny rano sanak'ondry, ny rano sanak'ondry, ny rano sanak'ondry manadio manasa anay, manadio manasa anay Jesosy, sotroiny ny ranao, sotroiny ny ranao manadio anay, sotroiny ny ranao manadio anay, manasa anay tanteraka, manasa ny akanjonay, ny fitafianay, manasa ny fitafianay, ny fitafianay manadio, diovinao ny fitafianay Jesosy, diovinao ny diovinao amin'ny ranao ny fitafianay Jesosy, diovinao amin'ny ranao ny fitafianay Jesosy malala, ary ny anaranay ho fafanao Jesosy any am-boky ny fiainajita, ho fafanao amin'ny ranao Jesosy, ny anarako any am-boky ny fiainajita, ka soratanao am-boky ny fiainana mandrakizay. Haleluya. Haleluya. Amen. Isotro ny rano Jesosy tsika toizantsika, dia rehefa misotro ny rano Jesosy tsika dia ao anatin'ny fisotroantsika ny rano Jesosy zay ny sakafo rehetra nohanitsika, ka le sakafo tsy avy amin'ny Jesosy mety tafiditra anatin'ny tenantsika any, dia ny rano Jesosy zay sotroantsika mamindoro ny sakafo tsy izy rehetra, ny sakafo maloto rehetra zay tafiditra anatin'ny vatantsika any, ny devoly miafokafona anatin'ny tenantsika, dia ny rano Jesosy zay sotroantsika mamindoro an'izy ireo, ary ihany koa manadio ny tovantsika amin'ny aretina,
amin'ny taolana dioviny Jesosy amin'ny rany. Sotrointsika ny rany amin'izao fotoana izao. Haleloia Jesosy. Sotroinay ny ranao Jesosy. Sotroinay ny ranao Jesosy. Ny ranao Jesosy sotroiko. Jesosy ny sakafo nohaniko rehetra, ny hanina tafiditra ty anatiko Jesosy. Sotroiko ny rano Jesosy. Sotroiko ny rano Jesosy. Sotroiko ny rano Jesosy. Ny rano Jesosy sotroiko. Ny rano Jesosy sotroiko. Sotroiko ny rano Jesosy. Sotroiko ny rano Jesosy. Ny rano Jesosy mamboly ny sakafo tsy izy rehetra, ny sakafo maloto rehetra, ny sakafo tsy avy aminao rehetra Jesosy. Toro amin'ny rano Jesosy. Ny rano sotroko Jesosy. Ny rano sotroko Jesosy. Sotroko ny rano Jesosy. Sotroko ny rano Jesosy. Sotroko ny rano Jesosy. Ny rano Jesosy sotroinay. Ny rano Jesosy sotroinay. Sotroinay ny rano Jesosy. Ny rano sanakondry. Ny rano sanakondry. Sotroinay ny rano Jesosy. Sotroinay ny rano Jesosy. Ny rano Jesosy natio anasanay. Sotroinay ny rano Jesosy manala ny aretina, manala ny tasitasy anatiko, ny devoly miafokafona rehetra ny anatiko. Sotroko ny rano Jesosy. Sotroko ny rano Jesosy mamtoro, mamtoro, mamtoro tsy izy rehetra, miloto rehetra. Ny rano Jesosy sotroiko ny ranao Jesosy. Sotroiko ny ranao Jesosy. Sotroko ny ranao Jesosy. Sotroko ny ranao Jesosy. Rano sotroinay Jesosy. Rano nanapakanay Jesosy sotroinay. Sotroinay ny ranao Jesosy. Ilay rano mahery. Sotroinay ny ranao Jesosy. Anafaka nantionay ny ranao Jesosy. Anala ny loto sy ny tasy rehetra, petipetra ratinay rehetra Jesosy. Ranao Jesosy. Ranao Jesosy ilay mahery. Ranao Jesosy ilay mahery. Ranao Jesosy ilay mahery. Ranao ilay masina Jesosy manatio manasana. Ranao Jesosy manasa manatio anay Jesosy. Tiofa maloto izay Jesosy. Ampisotroy ny ranao izay Jesosy. Maloto ny tenanay. Maloto izay Jesosy. Sotroinay ny ranao Jesosy. Sotroinay ny ranao Jesosy. Ranao Jesosy sotroinay. Ranao Jesosy sotroinay. Ranao Jesosy. Rasanakondry. Irasanakondry. Anasa sotroinay. Sotroinay. Sotroinay ranao Jesosy. Afaka mbola bebaka ianao Rarata Erika. Afaka mbola bebaka ianao, manadio ny tenanao amin'ny rano Jesosy. Jesosy sotroiko ny ranao. Sotroiko ny ranao. Sotroiko ny ranao. Sotroiko ny ranao Jesosy. Ny ranao Jesosy. Mbola ao anatin'ny fibebahana isika. Mbola ao anatin'ny fibebahana afaka bebaka ianao. Sotroiko ny ranao Jesosy. Sotroiko ny rano Jesosy. Lay rano sanakondry. Lay rano sanakondry. Lay rano sanakondry. Lay rano sanakondry. Haleluya. Sotra Jesosy. Jesy. Afafontsika ny rano Jesosy amin'ny toerana misy antsika amin'izao fotoana izao. Ny trano misy antsika, ny ankohonantsika. Afafontsika ny rany. Haleluya.
Ny ranao Jesosy, ny ranao Jesosy avavy amin'ny toerana misy anay, ny trano misy anay, ny ankohonanay, afafinay ny ranao Jesosy, afafinay ny ranao Jesosy, ny ranao Jesosy avavy amin'izao toerana zao, amin'izao trano zao, ny ranao Jesosy, ranao ilay mahery, ny ranao avavy amin'izao trano zao, ny rano sanakondra avavy amin'ny telefona, amin'ny televizion, amin'ny internet ampiasainay, izay rehetra ampiasainay Jesosy, avavy ny rano amin'ny ankohonako, amin'ny zanako, avavy ny rano Jesosy, avavy ny rano Jesosy, avavy amin'ny trano misy anay, toerana misy anay, ny rano Jesosy avaviko amin'izao immeuble zao, ny fondation n'izao meuble zao, ny rano Jesosy, ny ninona ny sacrifice nataon'izy io, rano Jesosy, rano Jesosy amin'ny rindrina, amin'ny varavarankely, amin'ny varavarana, rano Jesosy mahery, rano Jesosy mahery, rano Jesosy mahery, rano Jesosy mahery, rano Jesosy avavy amin'izao toerana zao, rano amin'ny zanako, amin'ny mamako, amin'ny papako, amin'ny ziroray tapo amiko, rano Jesosy avavy, avavy amin'ny tranoko, any a Madagasikara miankohonako, avavy ny rano Jesosy amin'ny toerana iasako, amin'ny lalana andehanako, ny rano Jesosy avavy eny an-tsena, eny an'arabe, rano Jesosy avavy any amin'ny bureau, any amin'ny hôpitaly, ny rano Jesosy avavy, avavy ny ranao Jesosy, avavy ny ranao Jesosy, avavy ny ranao mahery Jesosy. Alleluia, lay rano sanakondry, lay rano sanakondry. Alleluia, sotra Jesosy. Alleluia, amen, amen. Angataka ny fanahy masina atsika, fanahy masina hidina eto, fanahy masina hitarika atsika amin'izay rehetra ataontsika eto. Angataka atsika ny fanahy masina, dia tohizantsika, efa feno ianao, tsapanao feno ny fanahy masina, dia mandora tena ho an'i Jesosy amin'izay. Efa feno ianao, dia mandora tena ho an'i Jesosy. Fa tena angatao ny fanahy masina, ameno atsika tsirairay avy, samy mameno tena atsika. Alleluia. Fanahy masina midina, fanahy masina midina, fanahy masina midina, fanahy masina manatreha, fanahy masina avy manatreha izao fotoana izao ianao, fanahy masina atreha izao fotoana izao, fanahy masina avy fanahy masina hiteny aminay, ameno anay, fenoy ianao izay fanahy masina, fenoy ianao izay fanahy masina, fenoy ianao izay fanahy masina, mangetaetanao izay, mangetaetanao izay fanahy masina, banga izay mainanao izay ratseo ianao, milanao izay fanahy masina, milanao izay fanahy masina, mila ny fahafenonao izay, mila ny fahafenonao izay fanahy masina, avy mameno anay fanahy masina, mameno anay fanahy masina, mameno anay fanahy masina, fenoy izay fanahy masina, fenoy izay fanahy masina, fenoy aza feno tapany an'izay fanahy masina, fa tena tafotafo feno anao, tafotafo feno anao, avy fanahy masina mameno anay, avy fanahy
masino mamenoanay ave fanay masino mamenoanay mamenoanay fanay masino mamenoanay fanay masino fenoy izay fanay masino fenoy izay fanay masino fenoy izay fanay masino tsy tahaka ny tiranay ny voara eto tsy tahaka ny tiranay ny voara eto anay masino mila anao mila ny fahafenonao mila ny fahafenonao fenoy anao zay fanay masino fenoy anao zay fenoy anao zao koropy zao fanay masino fenoy anao Jesosy feno enika ny voninahitra enika ny voninahitra zao fotoana zao fanay masino ety anao fanay masino ety anao hitrajehatra fanay masino hitrajehatra anao fanay masino mitenena aminay foana fanay masino mitenena fanay masino anao zao fotoana zao fanay masino anao zao fotoana zao fanay masino anay masino ampianaranay foana mitenena aminay foana fanay masino mitenena aminay foana fanay masino fanay masino mitina fanay masino mitina fanay masino fenoy izay fanay masino niafinao meno anay niafinao ameno anay niafinao etinety fanay masino anala ny banga rehetra anala ny jiza rehetra fenoy izay fanay masino fenoy izay fanay masino aotianao meno anay fanay masino aotianao meno anay fanay masino mitina meno anay fanay masino mitina meno anay fanay masino mitina meno anay fanay masino fenoy izay tafitafy fanay masino azavela banga azavela banga zay fanay mitina fanay masino fenoy toerana misy tsirana fanay masino mitenena aminay fanay masino mitenena mitondoanay rao fanay masino mitenena mifahoakanao mitenena mifahoakanao maneran-tany mitenena mifahoakanao maneran-tany fanay masino manatea iseo ny voninahitranao tiako zay tiay tira fanay masino tira fanay masino tira meno anay fenoy izay fanay masino meno anay fanay no, fanay masino kari
dok zao Jabatan Israel zao Jabatan Israel zao Jabatan Israel ada bata ba Yesus ada bata ba Yesus tiku isaitia sai fata pitanya de baitai ai il fula bella sil fula fut ai il fula bella sil fula fut hasamadai yamliwanda reo yamisutui nareo fafantatra ny rainareo zay anadanitra izany hasamadai efa henoko ny fivavakareo efa henoko ny fivavakarareo andro aman'alina izao groupe izao izao groupe izao fivoriana masina tsy arorom-paratsina fivoriana masina zano akasitrako fivoriana masina manetry tena manaiky ahy manaiky ny fitariako manaiky ny teniko ireo mpanompoko manaiky ny teniko izay rehetra ty ahy izay rehetra manome voninahitra dia omeko voninahitra aza matahotra ianao zanako aza matahotra ianao fa momba anao aho indro momba anareo mandrakariva mandra-pataperan'izao tontolo izao moa tsy teniko fa izany moa tsy teniko fa izany momba anao sy mitantaranao aho amin'ny tanakavanany fahamarinako amin'ny tanakavanany fahamarinako no hitantarako anao zanako velosoa amin'ny tanakavanany fahamarinako no hitantarako anao aza matahotra ianao aza matahotra ny tompo Andriamanitra ao momba sy miaro anao amin'izay alehanao fantatro ny adinao rehetra eto an-tanako no amaliko ny fahavalonao rehetra moa tsy nisy fahavalo nanenjika ny zanak'Israely va ilay Farao fa izao no niteny amin'ny zanak'Israely ianareo angina fa izao hiady ny adinareo mahereza matanjaha satria mpanompoka ianao malala eo imasoko ianao malala eo imasoko ianao nofidiko ianao nofidiko tao anatiny maro nefa ny asako anao ny asako amin'ny fahamarinana sy ny fahamasinana nofidiko ianao ko aza matahotra zanako sao no Tomboandriamanitra tsy mba mataho anao eo an-tanako ny fahamalina ny fahavalao rehetra waiza ny hafarany izao rehetra izao waiza ny hafarany ty tany ity waiza ny hafarany ty tany ity
mirimorimo makaiza ho avy ny fandriganana, ho avy ny fandriganana. Ny olona tsy manaiky miaino ahy nefa tsy maintsy ho tonga izany, fa havako ny manompo ahy, havako ny zanako tahaka nanavako anoahy mianakavy, tahaka nanavako any lota mianakavy. Ho avy ny fandringanana, aringako izay rehetra tsy miaino ahy, izay rehetra tsy mankato ahy, aringako tsy hoe masoko intsony. Miomana ianareo zanako, miomana fa akaiky ny fiaviako, miorena tsara za miova, satria ianareo no fiangonako, ianareo no fiangonako masina miomana ho any an-danitra, miomana ho any an-danitra, miomana ho any an-danitra. Haleluya. Sotra fanay masoro, sotra fanay masoro, kasitraka fanay masoro, manolo tena ho anao zay Jesosy, rehetra izay manolo tena ho anao fanay masoro, manolo tena ho anao zay Jesosy, manolo tena ho anao Jesosy. Tondra ny mombanay rehetra eto am-pelantananao, raiso zay Jesosy, anjakao zay Jesosy, tia Jesosy manolo tena ho anao, manolo tena ho an Jesosy tsika, tolory an Jesosy tena tsika, Jesosy. Manolo tena ho anao zay Jesosy, tena ho anao Jesosy, tena ho anao Jesosy, tia manaiky anao Jesosy, manaiky anao a Jesosy, manaiky anao a Jesosy, tia Jesosy, manaiky rainao, manaiky ny ampiasainao, manaiky anao ny asanao, manaiky na izana izay tondranao a Jesosy, manaiky anao Jesosy, tia Jesosy, manaiky anao a Dady, manaiky anao, tia Jesosy, anao zay Jesosy, anao zay Jesosy, anjakao, anjakao ny fiainanay tsirairay avy, anjakao zokorompo zao, anjakao fefanao Jesosy, anjakao Jesosy, iamarina trany izay, iamasina trany izay, ao ianao ny marina iamarina, ny masina iamasina trany, anjakao zay tata-balala, anjakao zay Jesosy, anao izay Jesosy, anao izay Jesosy. Anjakao zay Jesosy, anao Jesosy, kely sisa dia ho avy ny tompo, efa midina amin'ny tany ny famolaina, kely sisa dia ho avy ny tompo, ho avy Jesosy.
miazakazaka amin'ny lalana lehibe ho any amin'ny fahaveritra, ho any amin'ny fahaveritra. Mibebary tany fa ho avy Jesosy, ho avy Jesosy, fahamarinana sy fahamasinana ho tafiditra any an-danitra ianareo. Tsiraray avy mamoaka an'izao amin'ny YouTube ianareo, ary ny olona maro, ary ny olona maro, raha misy mandray niteny ka mankatoa azy na eo ambavahoana ny fahafatesana azy dia mbola midrafo aminy ny tompo, mbola midrafo aminy ny tompo. Marary ny tany, mivembena toy ny olona mamo ny tany, miaratsy ny zanak'olombelona, miaratsy ny zanak'olombelona. Maro ny lavo ka tsy tafarina intsony, maro ny fanahy midina any amin'ny fiainatsita, any amin'ny fiainatsita, ary manakatona ny tany ny fiainatsita. Tsy mety voky ny fiainatsita, tsy tsapanareo zanak'olombelona izany, tsy tsapanareo tsiraray amin'ny zanak'olombelona izany. Hoy ny fanahy masina, tsy tsapanareo zanak'olombelona izany. Miaratsy hatrany olona, feno avinavo, maloto fo, zavatra kely fotsiny dia very mandrakizay, very mandrakizay. Tsy afaka miverina intsony eto tany. Jésus, ny zanak'olombelona efa feny any amin'ny afobe, efa feny any amin'ny afobe. Mbola tsy bebaka ihany fa ianao, mbola tsy bebaka ihany fa ianao. Efa nidina ny fagolona, efa nidina ny fitsaran'Andriamanitra. Ao amin'ny ankonany aloha, ao amin'ny fiangonany eo amin'ny zanany, izay vo amin'izao tontolo izao. Ho maro ho tonga dia ho latsaka any amin'ny afobe, ho maro, ho maro. Ho hisy raha mandrika ao Madagasikara, ho hisy raha mandrika ao Madagasikara ny amin'ny tsy fankatoavana an'Andriamanitra. Adilà politika manalavitra n'Andriamanitra ny fony zanak'olombelona. Na ny gasy koa dia tsy matoky intsony an'Andriamanitra, fa jamba ny vola makarena toy ny vazaha, toy ny vazaha. Manaraka modely Babilôna, manaraka Babilôna ny fahendreny gasy rehetra teo aloha tsy hita intsony izany. Taralotra, 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 taralotra. Vitsisa no tafiditra ao anatiny sao. Vitsisa, vitsy ny firenena masina ao Madagasikara, vitsy ny olona masina, tena masina ao Madagasikara. Ianareo ao anatin'izany, ny rafy ianareo andeha tany am-paran'ny tany, ho any an-tany razanareo.
efa misy ny toanareo any fa tsy mihay ny olona. Lazay ny olona fa adala ny olona miaina anatin'ny fahamarinana sy fahamasinana toanareo. Ianareo no ondro miverena aingana ho anao izay are izao video izao. Na oviana no ainonao izao dia midira ao anatin'ny batoan'i Jesosy ianao. Midira ao anatin'ny batoan'i Jesosy ianao. Kely sisa ny fotoana. Misara amin'izao tontolo izao. Dia andray anao ito. Ka tsy hanivaiva ny mpampon'Andriamanitra izay manana ny fahamasinana any Madagasikara. Ary Cuba izay mbola ianareo tavelanty Eropa. Dia ny Madagasikara ianareo. Rehefa farany ho an'ny Madagasikara. Felicia, Felana, Erika, Velso, Rarmalana. Dia ny Madagasikara ianareo. Rehefa farany ao ny manompo vavo Sœur Fabiola. Ivaivain'ny olona. Lazay ny olona fa adala zao tontolo izao. Ny adala ho an'izao tontolo izao dia endry amin'Andriamanitra. Fa ny endry izao tontolo izao dia adala eo anatren'Andriamanitra. Aza matahotra ny olona amon'ny aina. Fa matahora an'Andriamanitra ay manary ny fanay any amin'ny elo ho anao. Misy olona ny Amerika ato, olona ny Kanada, olona ny France. Ary izao video izao ianao hatrany parantany manitry tena ianao. Fa uputka Europa. Misy ny afindra n'Andriamanitra any Kanada. Misy ny afindra ny any États-Unis. Satria misy fahamasinana olona vitsy any. Fa maro ianareo ody ady Madagasikara ho firenena masina. Ho firenena masina hoay. Tsy hoekoeny Madagasikara manontolo tsia. Fa ianareo izay manitry tena ody dia voaro amin'ny loza ho avy. Efanina ny mpamolay. Itsara ny zanak'olombelona. Leony Jona midina avy any an-danitra. Feno fasikana lehibe. Andravarava ny fahavalony. Ny osy ao anatin'izany dia ny osa, ny mpijangajanga, ny tia vetaveta, ny mpanompo sampy, ny mpangalavadilolona, ny mpandainga rehetra, ny mpiavinavina. Izany dia ny miafobe. Ho any amin'ny afobe mibebany ianao. Dia mbola misy ny fotoana mibebany ianao. Sao alova ny vavan'Andriamanitra.
sao dia kufa pokaty, sao dia kufa pokaty ka afy be ny ofantanao. Sao ianao dia akotro ka tsy afaka fa may any amin'ny afo. Mibeba fa milanao Jesosy ho isan'ireo olona masina any an-danitra, ho isan'ny olony masina ho any an-danitra. Mibeba ianao, aza manao fahazarana fotsiny ny haino ny mpanompoko izay nosorako ho mpaminany, dia ifelana mpaminano izany, dia ifelisy ampaminano izany. Aza manao fahazarana fotsiny noho ny haino ny video fanadinako anao izany. Afo be ny andry ianao, mikisy ny olona efa niditra nanaraka ny video any Felisia efa maty any amin'ny elo, efa maty any amin'ny elo satria tsy nibebaka, satria tsy nibebaka. Mibeba ianao fa tsisy intsony ny fotoana, tsisy intsony ny fotoana. Tsy ampitoviko ny manompo ahy sy ny tsy manompo ahy, tsy ampitoviko ny manompo ahy sy ny tsy manompo ahy. Mifo aza ao anatin'ny toromasom-panahy ry malagasy, ry metisy, zay vazaha mahay miteny gasy ka mihaino ianao, dia tadidio tsara fa hitany tompo avokoa ianao na iza na izy raha nare izao video izao. Dia nadina ny tompo anao, anadino tompo anao rehefa tonga eo anatrehany ianao. Tandrema fa ny fanahinao no overy any amin'ny elo, ny fanahinao no overy any amin'ny elo. Jésus, trompetra farany, trompetra fanairana farany, ny miarambilako dia mahavehivavy, Jésus. Sotra fanahy masina. Halleluja. Sotra ny fanahy masina atsika, ny amin'ny teny fampitandremany atsika, izay nampitondray ny mpanompo any teo, dia ny fampibebanao atsika ihany koa mba hibebaka hitodika amin'Andriamanitra. Amen. Halleluja. Ataontsika ny hira, ny fanavaozana mahagaga, dia miditra amin'ny tenin'Andriamanitra teo tsika, hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra azafady. Halleluja. Fanavaozana izay mahagaga tokoa nomeny Jesosy ahire, fazavany fanahy izay mahafapo nomeny Jesosy ahire, hatramin'izao ty endrendre, hatramin'izao ty endrendre, ny fitempony fo
kozay ravotoko nenany Tompo Jesosy. Ny fiainako be sia taloha vova mihitsy izao. Eny ny fahotako izay navo voasasany koa izao. Hatramin'izao ty endrendre, hatramin'izao ty endrendre. Ny fitempony foko zay ravotoko nenany Tompo Jesosy. Ny finoako ny fanantenako be, ny tokiko fatratrako. Ny fisalasala na dialevonare, ny saiko mandrososo. Hatramin'izao ty endrendre, hatramin'izao ty endrendre. Ny fitempony foko zay ravotoko nenany Tompo Jesosy. Tonga mamirapiratra fatratrary, ny aloky ny fatire. Ka dia tsinjoko ilay vavahady ary, makao an-tanàn ibe. Hatramin'izao ty endrendre, hatramin'izao ty endrendre. Ny fitempony foko zay ravotoko nenany Tompo Jesosy. Tsy miato mizotra mankany toko, ny diako hatramizao. Ovatany koa ny ilay Tomposo Jesosy malalanoa. Hatramin'izao ty endrendre, hatramin'izao ty endrendre. Ny fitempony foko zay ravotoko nenany Tompo Jesosy. Alleluia, sotran Jesosy, tsika teaka ho an Jesosy. Amen, amen. Amin'izay tapany voalohany zay. Alleluia, alleluia, alleluia. Sotra Jesosy. Amen, amen. Hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra tsika, zay anjarantsika ato amin'ny ho antsika rehetra, miaino ato amin'ny YouTube, antsika rehetra ato amin'ny groupe tsika ihany koa. Alleluia.
Ny tenin'Andriamanitra anjarantsika dia atao amin'ny Mpanjaka faharoa, Mpanjaka faharoa, toko fahatelo amby roapolo, andininy voalohany ka hatramin'ny fahadimy amby roapolo. Mpanjaka faharoa zany manomboka Mpanjaka faharoa toko fahatelo amby roapolo azafady, andininy voalohany ka hatramin'ny fahadimy amby roapolo. De tsy haiko ma zany ahoana Mama Felicia, le izy hoe mandray anjara ve evangeliste Erika, satria teny manko fanahy masina teo hoe mibebaka ianao fa anatin'ny fangatan'ny rano Jesosy. Tsy haiko hoe Allô? Amen. Eny tompoko. Amen. Efa tafita izy eo amin'ny fibebahana, mbola teo fibebahana zany. Ka raha bebaky evangelista Erika dia efa nairo anazy ny tompo zany dia sy ny tompoka hidinoaka hiteny raha ohatra tsapany hoe tena hoe bebaka marina izy dia amen. Amen. Beko anazy ny fitenenana. Eny tompo, raisiny amen. Aorian'ny fanazavana tompoko dia afaka mitondra vavaka ianao aoriana. Amen. Kasosoka be. Tsy heno mihitsy. Tsy heno mihitsy ianao tompo. Eny tompoko fa ambany, tena ambanimbany. Tsy heno, sa maheno ve nareo tompo? Tsy heno ianao fa afaka miteny mafimafy tompoko, azafady fotsiny tompoko. Le teo aloha ohatra ny heno kokoa fa miteny mafimafy kely fotsiny angamba ny tompo. Zao ve heno azafady? Zao ianao heno fa miteny mafimafy kely azafady tompo. Miarabantsika aminaran'i Jesosy. Amen. Atao mafimafy ny tompoko nena feonao azafady. Teny an-dalana tsy afaka nanokatra micro teo fa zany efa Mpanjaka faharoa andininy fahatelo amby roapolo azafady, Mpanjaka faharoa toko fahatelo amby roapolo andininy voalohany zany ny raisin'ny evangeliste Erika hatramin'ny faharoa ambin'ny folo. Amen. Mpanjaka faharoa toko fahatelo amby roapolo andininy voalohany hatramin'ny faharoa ambin'ny folo tompo. Akiko aminaran'i Jesosy. Mpanjaka faharoa toko fahatelo amby roapolo andininy faharoa ambin'ny voalohany ka hatramin'ny faharoa ambin'ny folo. Eny tompo. Ary ny mpanjaka dia nandefa irana ampolin'ny lohan'ny Juda. Lohan'ny Juda azafady sy Jerosalema rehetra any aminy. Dia niakatra ho amin'ny trano tompo ny mpanjaka sy ny lehilahin'ny Juda rehetra
ary olona rehetra tany Jerosalema mba hampisorona sy mba hamany ary rehetra na kely na lehibe dia novakely teo anatrehany ny lehirehetra tamin'ny fanekena izay hita tao amin'ny trano ary mijoro teo amin'ny lampihazo manjakaka na fanekena teo anatrehany tompo fa manaraka azy sy tanjona ny lalànany sy teny vaventy ary didiny amin'ny fony manontolo somary ambany be manontolo lasa ambany be indray azafady indrindra rehefa ataoko maximo zany ata zao hoe maheno eny tompoko izay dia tanana amin'izay le voa ezaka ny teny tompo a amin'ny fahatelo ekolany fahatelo a fanjaka faharoa fahatelo ary joro teo amin'ny lampihazo fanjaka ka ndrana fanekena teo anatrehany manaraka azy sy tanona ny lalànany sy teny vaventy ary didiny amin'ny manontolo sy ny fanahy manontolo anatanteraka ny teny fanekena sy izay voasoratra ao amin'izany izany ary ankatò ny fanekena koa ny vahoaka rehetra ary ny mpanjaka ny faefatra amin'narany Jesosy ary ny mpanjaka dia nandidy any Ilika misorona be sy ireo misorona manarakaraka azy ary ny mpiandry varavarana namoaka ny vatan-karena izay natao ho an'ny Bala sy ny Asera sy Asera ary ho an'izay rehetra eny amin'ny lanitra hiala amin'ny boloko ka nodorany tany ivelany Jerosalema rehefa teny amin'ny sary ireny ary hoenty ho any mitela ny fofona natsahany koa ny mpisorona tamin'ny Andriamanitra tsy izy izay notendriny ny mpanjakany Joda manoro didika azy manitra eny amin'ny toerana fanaovana sorona tany amin'ny tanànany Joda sy tamin'ny manodidina ny Jerosalema sy izay nanoro didika azy manitra koa ho an'ny Bala sy ny masoandro ary volana sy ny antokony mikitrana eny amin'ny habakabaka mba amin'izay rehetra eny amin'ny lanitra ary ny tsangakazo tsampy ho an'ny Asera dia navoaka ny ala tao amin'ny tranony ho any ivelan'ny Jerosalema ao amin'ny lohasandika Kidrona nodorany tao io ka notorotoroany vovoka ary napafiny teny ambony fahasambahoaka ny vovony narodany koa ny tranony olona nanolo tena hitsangajanga fanotsampy ny natao tamin'ny trano ireo trano nananonany mavakinay eo any tsanofahazo trano an'ny Asera ny ampiantso ny sorona rehetra tamin'ny tanànany Joda izy dia nolobony ny toerana fanaovana sorona izay natoroan'ny mpisorona didika manitra hatrany Kiefa ka hatrany Beerseba ary nolobany toerana fanaovana sorona ao akaikin'ny vavy ilay teo anolohan'ny vavahady Joa lehibe ny tanàna sy ilay teo ankavia Davida tamin'ny vadiny tanàna ka ny mpisorona tamin'ny toerana fanaovana sorona dia tsy navela manolo
Trapanatona amin'ny Jerosalema. Nefa nahazo miarany mihinana tsy misy masirasira tamin'ny rahalahy ihany izy. Nolotony koa ny profeta izay eo amin'ny lohasahan'ny taranake Inoma mba tsy hisy hampandeha ny zanany ilay na ny taranavavy hamakivaky ny afo ho an'ny loka intsony. Ary ny soavaly izay no hamantsindreo manjakan'ny Joda ho an'ny masoandro ka nataony teo amin'ny fidirana ho an'ny tranon'ny tompo teo akaikin'ny efitranona Tanameleka Tandafo izay tao amin'ireo trano madinika tao an-kianja Bepoly dia noesorony fikalesan'ny masoandro koa dia nodorany tamin'ny afo. Ary ireo alitara teo amin'ny efitrano amboniny teo an-tampon'ny trano tamin'ny tranony Ahaza izay nataon'ireo mpanjakan'ny Joda sy ny alitara izay nataon'ny Manase tao amin'ny kianja roa tamin'ny trano dia noravan'ny mpanjaka ka rotorotoroiny dia nafapiny tany amin'ny lohasahan'ny Ivoana. Amen. Eto izany dia araka ny vakiteny natapeta somary lavalava dia mitaky amintsika ny tompo satria tondrantsika ny vavaka raha teo ny amin'ny Josia. Josia zany ilay mpanjaka izay niverina tamin'ny tompo. Ny mpanjaka teo voalohany rehetra natany Jodia, natany a Jerosalema zany natany amin'ny teo amin'ny zanak'Israely, natany atsimo sy natany avaratra amin'ny zanak'Israely sy ny zanak' Joda zany dia samy nandao sy niala tamin'Andriamanitra daholo tamin'ny andron'ny Josia dia niverina tamin'ny tompo izy ary izany hoe misy tenin'Andriamanitra tokony arahana dia ny tenin'ny tompo zany izay niafy tsy hitana ny takorana fa naleon'ireo mpitondra sy mitarika an'Israely teo alohany sy mitarika ny Joda zany satria efa nizara zareo filahandriamanitra hafa ny tenen'ireo zany Bala, ny Asera, ny masoandro, fitana, ny volana zany mampanorana ataon'ny mpanjaka maro teo alohany tena maro ny tena mpandiby amantaonany maro mihitsy nameo dia tonga lisy efa feny fa lasa mpanjaka zany izy ivelin'ny olona tateo aoriana izay zanak'Israely taon'ny Israely sy taon'ny Joda niveriny zareo fa zany ary mety zany nitsantana sy nitondra dia nanao manombotsamy tena hoe tsy araka tsy nandriamanitra. Ka eto zany dia araka tenin'ny Josia dia tonam-bavaka manamatoana zany tsy eno le tanoan'le raha mifakofefa satria mbola teny an-dalana fa eno zany mitaky evaka ratsy fahazarana sy mety tsy amin'ny fanarana ny tompo na dia eo amin'ny fahalalana eo fandrana amin'ny fanamasina sy famarina zao miaraka amin'ny sitrapony manao ny asa nefa izay mety fasina fahazarana sy ny hita eo amin'ny fizakazahana hitadiavana miasa mandrana misopena zao dia mety mihitsy etomely ka izay no vakiny tompo fa hiverina amin'ny tanteraka mety io zany dia merikely ery amin'ny mandiny voalohany ery andiny fahatelo ary narana hoe ary joro teo amin'ny lamity azy ny mpanjaka
ka nanao fanekena teo anatrehany fa anaraka azy sy androna ny lalànany sy ny teny vakovelony ary ny didiny amin'ny folo manontolo sy ny fanahy manontolo fanatanteraka ny teny fanekena izay misoratra ao amin'izany izany ary anankatolo fanekena koa ny vahoaka rehetra. Izay zany isika izay mitarika lazana anisany mitarika anisany variavy izay latony mitarika ianao dia tsika aloha zany dia misy namantsotena tsika sy rehetra sy amin'ny fanatsy rehetra amin'izay ny olona dia mitaraka izay maro ratsika tenatsika natena arivavaka tsika rehetra. Izao tokoa ilay Andriamanitra Jesosy marana maharitra ny foany any aminao izay ary ianao Andriamanitra mahavita afaka izay Jesosy seho ilay satria izay Jesosy mbola isany mandeha amin'ny fombafomba izay mbola tsy manaraka ny fihofana mamy izay taiko mandeha ny fomba izay Jesosy tondra ny tena nahitana tianao izay Jesosy
dia hita fahefana Jesosy miantso anay Jesosy satria velona Jesosy koa ianao velona ny asanao Jesosy amin'ny raha anao Jirenao famarinana izay Jesosy. an'ny Madagasikara tanteraka ny sitrapontsy Jirenao famarinanao izay Jesosy. satria anao miasa izay dia tsy mahay tsindrotsindro izay raha tianao miasa tsindrotsindro izay raha tianao ianarana izao Jesosy rehefa masinana anao Tana dia famarinana izay famasinana foana izay Jesosy. Tana dia famarinana izay famasinana foana izay Jesosy. Tsy vadibadika aminao Tompo. Solatra ny fara izay Jesosy. ary lalana manodidina tenena tenenanao Amen. Amen, amen. misy bry be tompoko tsy hainy firy fa misy bry mafy be a misy bry mafy be tsy hainy mihitsy a Meko any Mama Felicia dia ndraso tapako aty aminany. amen ie sotra tompoko i ranada erika mivavaka teo tsy hainy firy fa misy bry mafy be dia muzika azo tontolo zao mihitsy ny eno a amboary kely angamba le enregistrement angamba ny teko any ivelana angamba izy io mety any ivelany mihitsy angamba no eno a fa mila amboarina kely satria tsy hainy mihitsy Rety misy hira mihitsy ety ivelan'le tabataba be mihitsy izy io. Tazo ka findratra. zay mihitsy dia tsy hainy mihitsy evangeliste teo a iny tena ohatra hoe écho kely fotsiny eo satria nanana be le feo sotra betsaka tompo alleluia dia ovakitsika zany ny ten'Andriamanitra toezantsika zany a ny amin'ny tenin'ny tompo a izay nomeny ny mpanompo vaviny a dia hoentina ho zaraina zany a satria izay zany no fandaminana ny tompo nameny ny teny a ny felana dia izy no asainy fanamasina mitsinjara azy a dia ho arahantsika ny teny fanahy masina dia horaisitsika zany a ny eo amin'ny andininy fahatelo ambinifolo hatramin'ny andininy faharoapolo dia ovakitsika zany ny teny a dia ny fanahy masina no manazava azy mpanjaka faharoa toko fahatelo ambiroapolo andiny fahatelo ambinifolo hatramin'ny andininy faharoapolo vakitsika teny amin'ny anarany Jesosy nolotoy ny mpanjaka ireo toerana fanaovana sorona izay teo anoloan'i Jerosalema teo amin'ny ankavanan'ny tendrombohitra nahitan-doza dia ireo naoriny Solomona mpanjakan'i Israely ho an'ny Astarta fahavetavetan'ny Sidoniana sy ho an'ny Kemosy fahavetavetan'ny Moaba ary ho an'ny Milkoa fahavetavetan'ny tanànan'i Amona dia notorotoroiny ireo tsangam-bato tsampy sady nokapainy koa ireo tsangakazo tsampy ho an'ny Asera ka nofenoy ny taolan'olona ny toerana nisy azy andiny fa dia ambinifolo ny altara izay tao Betela sy ny toerana fanaovana sorona dia nataon'i Jeroboama zanaky Nebata ilay nampanota ny Israely dia noravahany koa nodora ny toerana fanaovana sorona ka notorotoroiny ho vovoka ary nodorany koa ny tsangakazo tsampy ho an'ny Asera
ary nitodika i Josia ka nihita ny fasana teny an-tendrombohitra dia nandefa olona aka ny taolana tao am-pasana izy ary nodorany teo ambony altara ireny mba handotoany azy. Araka ny teny Tompo izay notoriany ilay lehilahy n'Andriamanitra dia hoy izy, tsangam-batony iza itsy hitako itsy, ary hoy ny mponina tao an-tanàna taminy, fasany lehilahy n'Andriamanitra izay avy tany Joda io. Dia ilay nitory izao zavatra nataonao tamin'ny alitara eto Betela izao. Hoy Josia, aoka itsy aza misy manetsika ny taolany, dia tsy ho voakasika ny taolana sy ny taolan'ilay mpaminany avy any Samaria. Ny trano rehetra tamin'ireo toerana fanaovana sorona izay teny amin'ny tanànany Samaria izay nataon'ireo mpanjakan'i Israely ka nahatonga fahatezerana dia noravahany Josoa koa ka nataony araka izay rehetra nataony tany Betela. Novonoiny teo ambony alitara koa ny mpisorona rehetra izay teo dia ny mpisorona tamin'ny toerana fanaovana sorona ary nandoro taolan'olona teo izy ao niverina nakany Jerosalema. Amen. Zava-doza zany ten'Andriamanitra zany, tena zava-doza. Otra ny evangelista Erika teo amin'ny fanazavany teo aloha satria mifandray ireo tantarareo ihany izy ireo. I Josoa dia natsoa ny Tompo Andriamanitra andrava ny sampy. Aleluia, aleluia. Ny teny tonga dia tsy hoe nalamindamina fa tena ny Tompo foana no manome teny rehefa manome teny ny Tompo. Ary sahaza ho antsika tsiraray avy zany. Ho antsika izay nahazo ny teny aloha dia avy eo ho an'ny olafa ihany koa. Eto zany ny Andriamanitra dia tena mampafantatra mihitsy hoe makahala ny sampy Andriamanitra. Makahala ny sampy Andriamanitra. Zany hoe mampitandrina mpanompo sampy zany Andriamanitra. Tika gasy tena mpanompo sampy. Na hoana no tonga amintsika zao teny zao anio. Ibebaka isika rehefa avy eo amin'ny fanompo sampy, ibebaka isika. Na iza ianao mihaino izao video izao dia ho anao koa zany ity teny ity ho anay dia ho anao koa. Dia ho anao ihany koa. Fa ny fanompo sampy dia tsy akasitran'Andriamanitra. I Josia dia izy olo marina ary izy no nampiasain'ny Tompo zany andrava ny fanompo sampy izay nisy tamin'ny koa i Solomona mpanjaka. Jerevany ny tenin'Andriamanitra eto hoe amin'ny 7:20. Ny sampy izay nataony Solomona mpanjaka. Nefa fantatsika tsara fa i Solomona dia tena mpanjaka tsara mihitsy izy teo aloha. Fa noho ny avy amin'ireo vady be dia be, vehivavy isan-karazany vadiny avokoa, dia lasa izy nanangana sampy ho an'ilay vehivavy, tian'ilay vehivavy. Dia hoe anaovana sampy, anaovan'Andriamanitra kely, dia lasa izy manamboatra Andriamanitra kely ho an'ilay vady tsindrano zany. Tonga fa avy tena azy diso izy manangana sampy ho an'ireo vehivavy ireo, anamboara zany izay nangataka taminy. Dia lasa koa izy manompo mivavaka amin'ilay Andriamanitra ireo vehivavy ireo. Tezitra Andriamanitra zavatra ohatr'izany. Nefa Solomona fantatsika tsara fa izy tena hoe mpanjaka nangataka fahendrena, namen'Andriamanitra fahendrena, tena hoe nahazo alina be Solomona. Tsika zany mampitandra zany Tompo na iza izy. Raha vao ohatra isika miala amin'Andriamanitra na dia omeny na inona ka raha ohatra isika manompo sampy dia fantan'Andriamanitra izay no miandry antsika. Izay raha tonga ny teny fanamasina tonga teo. Ny fanamasina ny teny teo avy tamin'ny alalan'ny fanompony mpaminany felany dia avy amin'ny alalako. Fa ny fanahy masina ny Tompo rehefa tena hoe mananatra, eniko kely evangelista Erika teo teny direct Andriamanitra rehefa mananatra. Ary maro zany satria fitiavany antsika ilay izy, fitiavany antsika. Efa nananatra izy teo amintsika gasy.
dia eto mbola mananatra ihany koa tompo lehibe baka zany isika famindram-po sitran'Andriamanitra fa tsy fanatitra latsa-drà. Tena mbola famindram-po zany no ataony tompo amintsika zao. Eto dia ny zavatra misy i Josia dia tena nanapotika mihitsy ireo tangam-bato-tsampy izay nisy teo amin'ny toerana nisy anazy. Hiditra lalina be tsika fa oka ianao amaky tsara ny teny azahoanao tsara ny tenin'Andriamanitra. Dia tena hoe ny amin'ny fitiavana an'Andriamanitra, ny amin'ny finoanan'Andriamanitra dia izy no nanatanteraka nandrava ny mpanompo-tsampy. Ao anatin'ny asa ray aniran'Andriamanitra antsika ho avy Jesosy any Madagasikara izany. Satria isika tsiraray avy zao amin'ny témoignage-tsika mbola misy ianao témoignage ato rehefa ho avy ny fotoana izay tsiraray avy ato ho anao izay mihaino dia efa misy aminay ato zany. Misy aminay ato dia efa tanatin'ny fanompo-tsampy, tanatin'ny tsy fahalalana fanafahan Jesosy. Izay no natonga ny tompo niantso anay andeha andrava izany fanompo-tsampy izany. Ianao izay mihaino, mety koa ianao izay mihaino amin'ny YouTube, mety mpanompo-tsampy koa ianao fa natsoiny Jesosy, tsapanao ny appel ny antsony Jesosy ianao, aza mandahy fa ekeo satria zava-doza ny hafarana fanompo-tsampy ary afo be no vantany. Ny fanahy masina teo nanambara ny ampanompo-tsampy sy mijangajanga sy ny mpandainga, afo be no vantany. Any boky Apokalipsia toko 2:20 azonao vakiana izany. Apokalipsia toko 1:20 misy izay verset izay. Misy koa Apokalipsia toko 2:20 mbola jerena somatsy dia diso ny teny katseketo. Ny anankiray Apokalipsia toko 2:20 andinifa 5:20 manambara ny amin'ny mpanompo-tsampy ary ny mpanao ody ratsy tsy ho tafiditra mihitsy amin'ny fanjakana lanitra. Ka eto ny tenin'Andriamanitra eto amin'ny mpanjaka faharovakitsika teo dia Josia, izy anisany nandrava zany fanompo-tsampy zany. Isika zany tokony hisaraka amin'ny sampy. Maro ny tantara anaty Baiboly amin'ny testamenta taloha manambara an'ireo zanak'Andriamanitra nandrava ny amin'ny fanompo-tsampy. Misy koa tantara ny asa, mpanjaka asa. Asa ny anarany, mpanjaka asa ny anarany. Io mpanjaka io dia ny mamany izay atao hoe mpanjaka vavy zany, hoe renina mpanjaka zany andriambavy. Teo anilany satria mamana mpanjaka, iasa ny mpanjaka dia nalany teo amin'ny toeran'ny mamany. Tsy nekeny intsony ho andriambavy satria olona mpanao fanafody, olona mpanompo-tsampy dia nalany tamin'ny plasiny. Tsy nirarahiny mihitsy zany na dia hoe ny mamany zao, satria isika dia tsy akasitrahan'ny tompony amin'ny fanompo-tsampy. Izy nefa mpanjaka dia nalany ny reniny teo amin'ny plasiny amin'ny mahandriambavy azy fa nanala-baraka azy dia nalany. Fa ny tompo no tompoiny. Ka mila zany isika ny tompo tena matoky an'Andriamanitra ary miala amin'ny fanompo-tsampy. Eto andiny fatelo ambin'ny folo vakiako kely ihany hatramin'ny andiny efatra ambin'ny folo fa tsy ho vakiako izy rehetra. Ho vakiako ny teny amin'ny anaran'i Jesosy tompo. Nolotoy ny mpanjaka ireo toerana fanaovana sorona izay teo anoloan'ny Jerosalema, teo amin'ny ankavanan'ny tendrombohitra nahitan-doza. Dia ireo naory ny Solomona mpanjakan'Israely ho an'ny Astarta. Izay dia fanompo-tsampy izay fahavetavetan'ny Sidoniana, tsy ho an'ny Kemosy fahavetavetan'ny Moaba ary ho an'ny Milkoma fahavetavetan'ny taranaka Amona. Ireo zany andriamanitra kely, le Astarta. Dia eo ihany koa le Kemosy ary eo ihany koa le Milkoma. Ireo zany le statut tsangakazo ivavahan'ny olona. Mbola misy an'izany any Madagasikara, mibeba tompoko.
mibeba tompoko oka izay oka izay oka izay. Any 710 dia notorotoroiny ireo tsangamba tsampy sady nokapainy koa ireo tsangakazo tsampy ho any Asera ka nofenoy taolan'olona ny toerana nisy azy. Amen. Tena hoe tena torotoroiny mihitsy zany ireo tsangambato tsampy ireo. Eto dia mampianatra antsika zany fanahy masina ny amin'ny zavatra ho ataontsika rehefa tonga ny Madagasikara na ho anao izay any Madagasikara ny amin'ny fomba andravana ny sampy. Na misy olona manolo tena hoe tia ireto tompoko fa voniny izay fa tsy mila tsonen'ny sampy, dia eo zany ny tompo mampafantatra ny zavatra tokony atao. Tena hoe mila tena hoe torotoroana, tena dorana riana mihitsy zany. Eto nanaovan'i Josia azy dia nofenoy taolana olona ny toerana nisy azy. Zay zany nataony Josia tam'izay. Karazany maromaro no tenenin'Andriamanitra. Dia eo ihany koa eo amin'ny 10:10 eo amin'ny tapany farany eo hoe notorotoroiny ho vovoka ary nodorany koa ny tsangakazo tsampy ho an'ny Asera. Nodorany tsy le hoe nandoro, nodorany le izy. Mila zany isika tena hoe ravana tanteraka dia mila dorana. Efa nanao témoignage aho tamin'ny momba ny akanjom-piandry. Satria tamin'izay fotoana izay ny tompo zany teny taminao hoe mila zany ho vitina, ho etezana dia ho ariana. Fa raha tany Madagasikara dia tsy maintsy nidora. Fa ty ampitan-dranomasina tsy azo atao zany. Satria ho avy ny polisy, ho avy ny voisin iteny hoe inona ny ataonao satria tsy azo atao mandorodoro zavatra ty zany. Fa hatramin'ny pompier manjary ho avy. Fa taty zany dia nasainy tompo netezana tena hoe avy amin'ny alalan'ny tompo misy dia ny rany Jesosy misy manetezana tamin'ny anaran'i Jesosy mihitsy dia nafatotra anaty poubelle dia nahariana anaty poubelle. Zay no anaovana ilay akanjom-piandry satria fanompo-tsampy. Iny akanjo iny no andrandraina, iny akanjo iny foana no entina ambonimboniana zany. Dia zay no tanterahana ny soranan'ny tompo satria lasa namena plasy hoe masina, akanjo masina. Tsy azo atao mihitsy no miteny hoe akanjo masina. Tsy azo tsika vokany vava izay frantsay hoe akanjo masina. Fa akanjo fotsiny. Isika no masina. Isika no masina itoeran'ny tompo. Dia ny danitra ny masina dia Andriamanitra. Dia ny fanahy masina mitoetrana antsika no masina. Fa ny akanjo azo atao hoe masina. Tsy azo atao hoe masina ny akanjo. Satria ny tompo ny teny tamin'izany hoe mangalatra ny voninahitra izany hoe sampy zany. Amen. Dia eto zany i Josia ny zavatra niseho zavatra mahagaga. Satria ny 10:10 ary nitodiky i Josia ka nahita ny fasana teny an-tendrombohitra dia nandefa olona aka ny taolana tao am-pasana izy ary nodorony teo ambonin'ny alitara ireny mba hantotoany azy araka ny tenin'ny tompo izay notoriany ilay lehilahin'Andriamanitra. Amen. Efa nisy lehilahin'Andriamanitra nanambara ny zavatra iseho. Dia i Josia nanatanteraka izany. Eto dia tena hoe mila nolotoina. Jerevana ny tenin'Andriamanitra nalaina mihitsy ny taolana tao am-pasana. Zavatra grave zany. Taolana tany am-pasana nalaina nodorana teo ambonin'ny alitara. Ny reny mba hantotoana azy. Ny alitara samby zany satria maloto eo anatrin'Andriamanitra. Maloto. Mila mitandrina isika. Fa ny tompo dia ho avy tsara. Ary ny toyany tsy avelitsika vakiana fa ny fasan'ilay lehilahin'Andriamanitra dia eo zany tsy nalaina zany tsy nikitena zany ny taolan'ilay lehilahin'Andriamanitra. Eo amin'ny 10:20 izy niteny izany 10:20 sy 20:20. Ary misy manetsika ny taolany
dia tsy voakaka ny taolany sy ny taolan'ilay mpaminany amin'ny tany samany. Satria ilay mpaminany olona masina, olona madio, fa ilay faty n'olona talia ireny betsaka rehefa mpanao sampy amin'ireny betsaka dia efa maloto zany, fa ilay mpaminan'Andriamanitra dia tsy nahetsika ny taolany. Andihy fa 20 ka hatramin'ny 20 fakitsika ihany teny satria dia tariny fanahy masina. Amen. Fakitsika amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Ny trano rehetra tamin'ireo toerana fanaovana sorona izay teny amin'ny tanànan'i Samaria dia nataon'ireo mpanjakan'i Israely ka nahatonga fahatezerana dia norabany Josia koa ka nataony araka izay rehetra nataony tany Betela, nataony mitovy izay tahaka nataony teo aloha. Novonoiny teo ambony alitara kokoa ny mpisorona rehetra izay teo dia ny mpisorona tamin'ny toerana fanaovana sorona ary nandoro taolan'olona teo izy vao niverina nakany Jerosalema. Amen. Mampatahotra izany. Dia rehefa ane ny zavatra nataony Josia tena hoe Andriamanitra zany tena hoe pesitra amin'ny mpanompo samby. Dia rehefa zavatra nataony tena hoe novonoiny teo ambony alitara koa ny mpisorona rehetra izay teo. Raha mandrika izany. Satria olona nanaraka ny Satana dia tsisy famindram-po. Zay le hoe teny fanahy masina teo le hoe osy sy ondrin'Andriamanitra. Efa manasaraka zao Andriamanitra. Efa manasaraka ny Tompo Andriamanitra. Ka isika tompoko ho ondrin'Andriamanitra. Ka tsy osy satria efa nidina ny famolaina ho ny Tompo. Efa midina izy any. Amono izay tsy ho azy, izay tsy manaiky miverinamo, hibebaka isika. Hoe teo amin'ny Tompo ny tenanao, na iza ianao, tsisy olona marina na dia iray akory ary, fa ny Tompo miandry ianao hiverina eo aminy. Raha manana ody ianao any amin'ny toerana misy ianao, aza miandry anay, rofy ny odinao amin'ny anaran'i Jesosy dia dory. Nisy madama anankiray izay efa nanoratra taminay izy, dia izy mihitsy ny zavatra nataony, voanarezy ny témoignage momba ny fanompo-tsampy izay nataoko amin'ny YouTube any dia zavatra nataony no nitsapany hoe tsy mety tamin'ny finoana katolika izy, dia nalainy ny momba ny amin'ireny fomba katolika reny ny lakroasy rehetrarehetra, dia tonga dia izy any no nandray décision teny eo andrava sy anapotika an'izany. Niavany betsaka any ambanivohitry Madagasikara. Niavany io madama io. Izy mividy lakroa avy any amin'ny toerana misy azy Ampitan-dranomasina dia alefany any amin'ny havany any tanaty tsy fahalalana nanaovany an'izay teo aloha. Alefany any amin'ny havany any ambanivohitra any dia ampiasain'izy ireo satria katolika mantsy izy ireo teo aloha. Dia noho efa eny ny témoignage izay nasain'ny Tompo natao, dia niteny tamin'ny havany izy hoe angony daholy ireny statut nomeko anareo ireny, dia averinao ty amiko izy. Ozy aza verina any aminao fa rio nanay sao dia tsy arian'ireo havany, ary ireo havany dia nandany sasany hoe ianao ohatr'izao fa izay ohatr'izao. Ka izay le izy, raha ohatra ka misy tompoka any aminao ka tsapanao fa ho avy ny Tompo hitsaranao dia mibebah ianao. Mbola andro ny fibebahana izao, mbola mamindra fo amintsika Jesosy. Andao hibebaka isika tsy marina dia iray akory ary, aty anao Jesosy. Raha misy fanontaniana, afaka ianao manoratra amin'ny mpaminany felana, afaka ianao manoratra amiko, fa mamaly anao izahay amin'ny anaran'i Jesosy.
raha misy zavatra atahoranao, misy zavatra tsy hainao tokony ataonao dia oka manontany fa aza manao foana. Amaina andohalika isika tomboky bebaka eo anatrehan'i Jesosy. Hoenty eo amin'ny tompony tenanao. Jesosy io. Ndrindra izay Jesosy. Mibebaka eo anatrehanao Jesosy. Satria tompo tsy mendrika izay Jesosy. Mpanoty izay Jesosy. Manemliza mo izay Jesosy. Ratsoaninao Jesosy. Tompo malala o. Mpanoty samy avokoa izay tsiraray avy Jesosy. Satria tompo efa nanova toerana hafa Jesosy tamin'ny fiainanay Jesosy teo anatrehanao. Tompo malala o. Efa nanalavitra anao izay Jesosy. Tompo malala o. Nisampy ny fonay tompo. Raha nity olona mihoatra noho ianao izay Jesosy dia efa sampy izany. Ka mibebaka izay Jesosy malala o. Mibebaka izay tompo. Tompo malala o. Ny vadinay, ny zanakay, ny ray aman-dreninay, ny petako aminay Jesosy. Raha karakarainay loatra Jesosy mihoatra noho ianao tompo dia efa sampy izany. Ka mibebaka izay tompo. Mibebaka izay tompo. Ny namanay, ny olona fantatray Jesosy. Raha menay plasy tompo mihoatra noho ianao tompo dia efa sampy izany Jesosy. Jesosy malala o. Afo mandevina ianao. Afo mandevina anao Jesosy. Ka efa mamaly sady ny fahavalonao ianao. Jesosy io. Misaotra anao ny amin'ny mpanomponao Josiah Jesosy. Modelo anay izany Jesosy. Modelo anay izany Jesosy io. Tompo malala o. Mivavaka izay Jesosy. Ho an'olona tsiraray avy Jesosy. Izay mahatsapa an'io Jesosy. Fa mpanompo sampy. Misy tompo ireo hiverina aminao Jesosy. Any amin'ny toerana izay misy azy any Jesosy. Okenao tompo amamangy an'izy ireo. Okenao tompo anafaka an'izy ireo Jesosy. Izay hisaraka fanompon-tsampy Jesosy na iza tompo ka hiverina aminao Jesosy. Dia mamindra fo aminy ianao. Mamindra fo aminy ianao Jesosy. Amboary izy Jesosy. Karakarao izy Jesosy. Satria tompo tsy mendrika izay. Jesosy io. Mivavaka ho an'i Madagasikara izay. Mivavaka ho an'ny tandrazanay izay Jesosy. Tompo malala o. Mivavaka ho an'ireo mpanompo sampy rehetrarehetra izay Jesosy io. Ireo izay tsy malala Jesosy. Ireo izay tsy mahafantatra Jesosy. Fa tao anatin'ny fanarahana ray aman-dreny. Tao anatin'ny fanarahana razabe Jesosy. Tompo malala o. Mbola maro Jesosy izay ny ampahafantarinao eto. Ireo zanakao Jesosy anaty fanompo-tsampy tompo fa tsy mahafantatra Jesosy. Jesosy malala o. Okenao tompo amindra fo amin'izy ireny Jesosy. Raha mahafantatra manomboka an'io tompo. Satria tompo fampianaran'ny diso Jesosy. Tsy nalala Jesosy ny fahalebiazanao. Tsy nafantatra Jesosy ny fahalebiazanao fa Andriamanitra sary-piaro ianao Jesosy. Andriamanitra sary-piaro anao Jesosy. Tsy azonay afangaro amin'ny tsangam-bato ianao. Tsy azonay afangaro amin'ny tapa-kazo ianao. Tsy azonay afangaro Jesosy amin'ny ody ianao. Jesosy io tsy azonay afangaro amin'ny zavatra otsotro izao ianao. Fa Andriamanitra masina ianao Jesosy. Eo amin'ny seza fiandriananao. Andriamanitra masina ianao Jesosy io. Tsisy fetipetina Jesosy eo aminao. Tompo malala no mibebaka izay Jesosy. Ny amin'ny olonao antoniaro manontolo Jesosy io. Ny antoniaro manontolo Jesosy io. Tompo malala o. Ny any Antananarivo manontolo Jesosy io. Ny any Nosy be manontolo Jesosy io. Ny any Majega manontolo Jesosy io. Ny any Atsimo Jesosy. Tompony any Andrefana Jesosy io. Ny Atsinanana Jesosy io. Tompo malala o. Ny Avaratra Jesosy. Ny Atsimo Jesosy. Ny Katikoay Jesosy ny Madagasikara tompo. Ny Siprovensa Jesosy io. Mibebaka Jesosy amin'ny tandrazanay. Mibebaka Jesosy amin'ny tandrazanay Jesosy io. Satria tompo efa raha mandrika Jesosy feno
fanompotsabo Jesosy mitandrazanay mibebaka tompo sasao amin'ny ranao Jesosy io sasao amin'ny ranao Jesosy mitandrazanay Jesosy ny olona itsiraray avy tompo ny olona gasy itsiraray avy Jesosy io mibebaka ho an'ny havana itsiraray avy zay tompo mibebaka ho an'ny havana itsiraray avy zay Jesosy malalao mibebaka ho an'ny gasy malala itsiraray avy zay Jesosy malalao tompo malalao afao fanompotsabo Jesosy afao fanompotsabo Jesosy malalao tompo hiratra ny masony tsiraray avy Jesosy io mamindra fo tompo zaza madinika Jesosy tsy mahafantatra inona na inona tompo afao Jesosy zaza madinika Jesosy ampivereno ambalanao Jesosy io tompo malalao mamindra fo Jesosy mamindra fo Jesosy atandrazanay tompo malalao mamindra fo tompo miampigasy rehetra Jesosy manendiza moa izay Jesosy io misy Jesosy tsy mahita ratasy Jesosy fa lataka anaty fanompotsabo Jesosy io tsy mahafantatra tompo izy ireny Jesosy io tompo zay tsy fahalalana Jesosy io mibebaka ho an'ireo tsy manatsinzay Jesosy malalao Jesosy tompo avody Jesosy ny olonao avody Jesosy ny olonao malalao vangio Jesosy vangio Jesosy afao mifatotra tara Jesosy afao mifatotra tara Jesosy olonao tsiraray avy Jesosy malalao ianao tompo no angatanay Jesosy anafaka Jesosy olonao tsiraray avy anafaka Jesosy olonao tsiraray avy Jesosy malalao mibebaka ho an'izy ireny zay tompo malalao midiran-tsehatra Jesosy io midiran-tsehatra Jesosy io midiran-tsehatra Jesosy io ho an'izy ireny tompo manaiky tompo anatitra Jesosy io anaty anao Jesosy ny ody tompo malalao mamindra fo Jesosy afao izy ireny Jesosy io afao izy ireny Jesosy malalao misotranao zay Jesosy misotranao zay Jesosy malalao afao Jesosy afao Jesosy io tompo malalao ny tsiraray avy Jesosy noentiny ao anatrehanao misotra Jesosy malalao amangy ny olonao a Madagasikara ianao Jesosy amangy ny olonao a Madagasikara ianao Jesosy faly amintsika ny tompo faly amintsika ny tompo toy izao no zavatra mahafaly ny tompo toy izao no zavatra mahafaly ny tompo ny mivavaka toy izao mitondra ny olony voafatotra eo anatrehany amaingy ny tompo azy misaotra anao Jesosy misaotra anao Jesosy dera ho anao Jesosy dera ho anao Jesosy aja ho anao Jesosy sotra Jesosy tarovo ny tompo fa Josia dia izy tokatena ho nandray andraikitra anao izany satria ny hain'ny tompo izy isika izao maro sika mivavaka ny tompo mahare ny vavaka antsika tadidio Eli izy rery ho nanatrika ireo mpaminany bala tadidio hoy ny tompo izy rery tadidio nefa ny sika hoy Jesosy dia maro ka misaotra anao Jesosy tafakatra ny aminao vavakanay Jesosy misaotra anao Jesosy io misaotra anao Jesosy io ikasika ny olonao ianao ianao ikasika ny olonao ianao ianao misaotra anao Jesosy misaotra anao Jesosy Jésus misaotra Jesosy Alléluia Amen Alleluia fonatra ho an Jesosy misaotra ho amin'ny mpanompony amin'izay teny izay dia meko ny Sœur Velosoa zany ny famakiana ny teny dia avy eo zany mamaky amin'ny teny gasy. Amen. Amen. Anaran'i Jesosy Kristy izay amakeko soratra masina. 2:2
tokony 23 andininy 21 25 amina Jésus Christ macheky soratra masina. Ensuite, le roi donna cet ordre à tous les peuples: célébrer la Pâque à l'honneur de l'Éternel, votre Dieu, conformément à ce qui est écrit dans ce livre de l'Alliance. Aucune Pâque pareille à celle-ci n'avait été célébrée depuis l'époque où les juges dirigeaient Israël, mais pendant toute l'époque des rois d'Israël et de Juda. Ce fut la 18e année du règne de Josia qu'on célébra cette Pâque à l'honneur de l'Éternel à Jérusalem. De plus, Josia fit disparaître ce qui invoquait l'esprit et les spiritudes, ainsi que les téraphim, les idoles et toutes les horreurs qu'on voyait dans le pays de Juda et à Jérusalem. Il fit cela afin de mettre à pratique les paroles de la loi écrite dans le livre que le prêtre Elkisa avait trouvé dans la maison de l'Éternel. 25. Avant Josia, il n'y a eu aucun roi qui, comme lui, revienne à l'Éternel de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force, à se conformant à toute la loi de Moïse. Et après lui, il n'y a pas paru de semblable. Amen. Amen. Merci Seigneur, soyez bénis. Sotra indrindra tompoko. Amen. Alléluia. Vakiko ny tenin'Andriamanitra dia azavaiko fohy izany dia mivavaka atsika. Dia soratsika lehibe indrindra ny anim-pitenen'ny mpanompony teo Mama Felicia, ny mpaminany tompo ihany koa, ny amin'ny tenin'Andriamanitra izay nazavainy mazava tsara ho atsika malagasy rehetra zany. Izay tiany Jesosy hiverina amin'ny tanteraka atsika rehetra. Alléluia. Vakiko ny tenin'Andriamanitra. Ary ny mpanjaka nandidy ny vahoaka rehetra hoe: tandremo ny pasakany Jehovah Andriamanitra araka ny voasoratra ao amin'ny bokin'ity fanekena ity. Zany hoe zany mampitandrina atsika zany ny tompo, tonga dia zavaiko sady vakiko, mampitandrina atsika zany tompo Andriamanitra atsika zany hitandrema atsika ny pasaka ho an'ny tompo. Dia hitatsika zany Josia kely. Raha namaky any andininy 2:20 ianao mamaky dia jereo fa miteny izy hoe Josia 20 taona. Zany hoe teo amin'ny 20 taona ny mbola zaza mihitsy zany izy nomen'Andriamanitra fahefana. Nomen'Andriamanitra fahefana andrava ny sampy rehetra, ny Andriamanitra ny bala rehetra. Ka tena hoe nitratrehatra izy araka ny tenenin'ny mpanompony teo ny evangeliste Erika sy Mama Felicia teo. Io hoe niravahany daholo zany izay rehetra hoe nitsangana teo, tena hoe nomen'Andriamanitra fahefana izy ary faly taminy mihitsy ny tompo. Ary izaho zany raha nangataka teny amin'ny tompo hoe inona ny teny tompo aho entina amin'ny alim-bavaka, dia ity tenin'Andriamanitra ity vao nanokatra baiboly aho dia io dia taitra zany namaky izy sady tena hoe manandrify atsika malagasy, satria tsika malagasy manompo sampy, manompo ny razana. Alléluia. Ka tiany Jesosy hafahana zany isika, hafahany amin'ny fombafomba fivavahana. Ny teny koa izy an'izay ngamba teo amin'ny evangeliste Erika namaky, le fombafomba fivavahana manaraka fotsiny amin'izao, fa tsy mijoro tsara amin'ny fahamarinana sy ny fahamasinana. Ny takiany tompo amintsika zany
dia tsy orina amin'ny mpanompon'Andriamanitra, tsy miorina amin'ny anaram-piangonana, tsy miorina amin'ny iza fa miorina amin'ny Jesosy irery ihany. Aleluia. Zay izao raha atao amin'ny groupe, tsy hoe manandra tena, tsy hoe mirehareha, fa ohatr'izany mihitsy ny ireo mpanompon'Andriamanitra mitarika anay ray aman-dreny ireo dia miteny mihitsy hoe manontany tompo, mivavaha, vao misy zavatra zany dia zay hoe mibebaha ianao manontany an' Jesosy, ndany ianao miteny amin'i Jesosy, tena zay mihitsy no ilainy Jesosy amintsika. Ohatra zao Josia teto hoe izy irery araka ny tenin'ny mpanompony teo, izy irery nitsangana ny ran'Andriamanitra, nomeny ny hesy ny fahefana, andripaka andravany Andriamanitra ny bala, ny sampy rehetra. Aiza indraindray zany tsika hoe zay le fampianaran-diso hoe Andriamanitra fitiavana, Andriamanitra mpamindra fo, marina zany tsy lavina. Fa eto nefa le Andriamanitra mpamindra fo sy be fitiavana nefa nandripaka ny sampy rehetra, noho vonoiny tsy nasinindra fo mihitsy izay rehetra nivadika amin'Andriamanitra. Andriamanitra tsika zany dia tsy miaroaro amin'ny faharatsiana. Amen. Dia satria ny Israely nivadika amin'Andriamanitra, dia Josia io mpanjaka io namerina ny Israely tamin'Andriamanitra indray, nefa izy mbola zaza. Fa jereo ny hery tao aminy, ny herintsika tanora koa tokony hitovy mihoatra lavitra ny azy, satria izy mbola 8 taona ary teto, nefa efa nandravarava ny sampy. Amen. Tsika moa zany andravadika ny sampy dia amin'ny alalan'ny herin'Andriamanitra izay nomeny Jesosy atsika. Aleluia. Dia rehefa tao anatin'izay izy namerina, rehefa niverina zany zanak'Israely amin'ny famareny sy ny fahamasinana, dia nankalaza, satria izy teo hoe tandremo mpasaky ny Jehovah Andriamanitra reo araka ny voasoratra ao amin'ny bokin'ity fanekena ity. Tena nampitandrina, satria tsika zany raha mbola mifombafomba mankalaza ny pasaka, fombafomba fotsiny mankalaza, dia sahalan'ny hoe zavatra hoe mandalo fotsiny sahalan'izao tontolo izao ianao mankalaza ihany. Amen. Fa rehefa ianao mifamarina, mifamasina, mijoro tsara, mankalaza n'io pasaka io, zay vao eken'ny tompo. Amen. Ianao nefa tsy mankatony didiny, nefa io ianao mankalaza pasaka ianao, dia amin'izay fotoan'izay nefa tsy eken'ny tompo. Satria mila zany ianao amin'ny fahamarina, fahamasina, eken'Andriamanitra marina, tena hoe mandeha araka ny sitrapony, amin'izay fotoana izay eken'Andriamanitra ny fankalazany pasaka izay ataontsika. Amen. Dia io izy hoe tandremo pasaka ny tompo araka ny lalàna izay napetraka ny tamin'ny Mosesy, ny didy. Fantatsika tsara fa ny didy dia tsisy tendrin-tsoratra iray hoe na ny sorana na lalàna ny lalàna, afa-tsy hoe teo amin'ny hazo fijaliana Jesosy nandatsaka ny rany hosolon'ilay biby izay natao fanatitra. Izay no niravahany Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana. Fa ankoatran'izay ny lalàna izay mipetraka dia mbola mipetraka foana, tsy rava ny didin'Andriamanitra. Ka sain'Andriamanitra antsika zany miverina amin'ny didiny, mankatoy ny didiny marina. Dia ihany koa ny antony Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana dia ny anafahany antsika amin'ny fahotana, satria tsy izy tsony rehefa natitra biby, fa efa Jesosy nanohitra ny tenany. Amen. Ka tsika zany tena asain'ny tompo hitandrina tsara amin'ny fampianarana marina zany tadiavin'i Jesosy hijoro atsika tenantsika malagasy. Amen. Dia manaraka ny teny izy hoe fa tsy nisy pasaka notandremana toy izany, tsisy pasaka notandremana toy izany izy hatramin'ny andro ny mpitsara izay nitsara ny Israely. Eritreretiny zany mety efa amantaony zany nankalaza pasaka ihany zany ny Israely, fa tsy tahaka ny tamin'ity andro ity, satria nahafaly an'Andriamanitra, satria nandrava ny sampy rehetra. Izany hoe fivavahana tsy niaroaro tamin'ny faharatsiana, fivavahana nandeha marina. Amin'izay fotoana izay vao tena hoe nitandrina ny pasaka ny zanak'Israely. Amen. Dia io izy eto hoe ny mpitsaza ny tsara'Israely na tamin'ny andro rehetra nanjakan'ny mpanjakan'ny Israely sy ny mpanjakan'ny Joda. Tsy nisy zany tahaka ny tamin'ny andron'ny Josia ny fankalazana ny pasaka. Tena hoe nakasitrahan'Andriamanitra. Amen.
Tadiavin'ny tompo koa zany tsika iverina amin'izay tena hoe fankalazana marina ny pasakanao, mipasaka ny tompo zay, mipasaka ny Jesosy zay. Amen. Fa raha mbola ao anatin'ny fombafomba tsika de tsy hita mihitsy lay famonjena vitan'i Jesosy teo amin'ny hazofijaliana. Ohatra zao tsika anaty sampy, anatin'ny lainga, anatin'ny fanao zao tontolo zao nefa tsika mankalaza pasaka, de mitovy amin'izao tontolo zao ihany. De mitovy hoe tsy mankasitraka ihany tsika, tsy zava-dehibe amintsika nanomboana ny Jesosy teo amin'ny hazofijaliana. Fa raha tena zava-dehibe amintsika zany io, ka tena tiaka laza azy marina tsika, de ny miala amin'ny fahotana rehetra. Amen. De manaraka, fa tamin'ny taona 920 izy nanjakan'i Josia mpanjaka no nitandreman'izany pasaka izany ho an'i Jehova tany Jerosalema, ary ny nanao azy ho tsindrian-javatra sy ny mpanao atsarana sy ny terafima sy ny sampy ary ny fahavetavetana rehetra izay hita tany amin'ny tany Joda sy tany Jerosalema dia nesoron'i Josia koa mba hanatanterana ny teny lalàna voasoratra ao amin'ilay boky hitan'ny Elikia mpisorona tao an-tranon'ny tompo. Amen. Izany hoe noravany Josia daholo izay rehetra sampy, ao ny tsindrian-javatra, manao tsindrian-javatra zao reny voyance reny, mpijery karatra, ao ny hitantsika reny kafe reny, tsy azo zay fa ny aty ohatra zany misotro kafe izy de le kafe reny jereny, de kafe jereny de fantatry ny mombamomba ny olana ny zavatra iseho, hitany ao anatin'le kafe, mahita zany masony. Ireny zany noravany Josia daholo, tsy tafiditra tao an-tranon'ny tompo, tsy tafiditra tao an-tranon'i Jesosy. Izay ihany koa ny ilainy Jesosy amin'izao vaninandro farany zao, fiangonana mijoro amin'ny marina ary andravany sampy rehetra. Amen. Andravaravany tsy izy rehetra, tsy hoe tsy tiana le olona, fa tiany Jesosy tsika. Miala amin'ny ratsy dia avy eo tsika manantona an Jesosy. Izay zany ohatra hoe misy fiangonana mijoro ao. Ohatra hoe mety tentsika hoe ahoana zany za mpanota Jesosy nefa mila mpanota. Mila mpanota Jesosy bebaka hiala amin'le fahotana. Fa tsy tonga ohatra ianao de ao nefa ianao fahotana foana nanomboka tamin'ny nidiranao tao de tsy miova mihitsy ianao mpangalatra hatramin'ny farany. Tsy izay le izy. Amen. Fa raha ohatra zany ianao mpangalatra de miova ianao miala ho tsy mangalatra intsony, de izay le hoe ilainy Jesosy ilay mpanota. Amen. Fa amin'izao fotoana izao zany mifangaroaro ny fiangonana ka tezitra Andriamanitra, lasa tsy hita intsony ny voninahitran'Andriamanitra satria tsy mipetraka eo amin'ny, tsy manatrika amin'ny zavatra tsy masin'Andriamanitra. Tsy tiako izy ny fivoriana masina roroparatsiana. Indrindra tsika malagasy de tena manompo sampy. Tsika malagasy milalao hono ilazako azy manompo ny razana, mamadika. Zany mamadika zany nefa fahotana eo anatren'Andriamanitra satria milalao faty. Raha mamaky tsika ny testamenta taloha, faty de tena maloto, tsy mahazo miditra ny tempolin'Andriamanitra ny olona nitsapa faty na nandeha tany amin'ny faty. Nefa ny faty ankehitriny lasa miditra amin'ny fiangonana. Amen. Tsy eken'Andriamanitra mihitsy. Halleluja. Tena tsy ekena ary voalaza zany hoe ny olona rehetra nanatrika faty na nitondra faty ohatrohatr'izay de maloto de midio izy mandritra ny 7 andro angamba zay. Zay vao miditra amin'ny tempolin'Andriamanitra, zay vao miditra manao ny asan'Andriamanitra. Ka izay zany tena hoe niseho teto zany voninahitran'Andriamanitra tamin'ny nataon'i Josia. De nanangana fiangonana marina Josia. Zay zany nahatonga an'i Jesosy nanome an'ity teny ity. Mila tsika zany manangana fiangonana marina ho an'i Jesosy. Fa ho ravan'i Jesosy mihitsy ny fiangonana tsy mijoro tsara, tsy mandeha amin'ny fahamarinana. Ho rava eo. Halleluja. Satria anangana fiangonana marina izy ho any an-danitra. Halleluja. Ary anomboka atsapa an'izany tsika rehetra malagasy. Anomboka atsapa hiverina amin'i Jesosy araka ny teny mpanompony teo. Hoe efa misy mpanompony any nampitenen'ny tompo mihitsy hoe Sœur Fabiola. Amen.
efa tena ho atsika malagasy mihitsy ampifoantsika malagasy satria mitoro ny fahamarina sy ny fahamasinana. Amen. Ary mbola nangana hafa koa izy ho an'izao groupe ho avy Jesosy zao. Amen. Satria samy manana ny asa hitondra ny tompony tsirairay. Alleluia. Amen. De aoka atsika zany hiverina amin'Andriamanitra hiala amin'ny sampy tanteraka. Ny sampy tsy voatery andeha sampy manompo razana ihany le voateny teo, fa raha misy zavatra tiatsika mihoatra an'Andriamanitra koa de sampy zay. Raha tia vola atsika, tia arena, tia ny vadina mihoatra an'Andriamanitra de efa sampinao zay. Alleluia. Mety izy za tsy mamonjy mbiasa, za tsy mandeha mamonjy biskidy, fa kosa tena hoe raha ohatra ka misy zavatra mbola tianao mihoatra an'Andriamanitra. Jereo hoe vakitsika amin'ny farany hoe ary tsy nisy mpanjaka tahaka azy teo alohany izay niverina ho amin'ny tompo tamin'ny fony rehetra sy ny fanany rehetra sy ny heriny rehetra araka ny lalàn'ny Mosesy rehetra. Sady tsy nisy tahaka azy intsony niseho taoriany. Amen. Tsy nisy talohany nitovy amin'ny Josy ary tsisy taoriany. Amen. Mba tena hiditra ao anatin'ny sambotsika, hiditra ao anatin'ny valatsika manomboka zao. Fidio tsara ny fiangonana andehananao. Antanio an' Jesosy. Tsy hoe manao forcé zay, tsy mitaona hoe manao forcé hoe ndao aminay, ndao, tsy zay. Fa manontany an' Jesosy tsara ianao, sao de diso lalana, sao de fampianaran-diso. Amen. Ka tsy hitondranao ho any an-danitra. Alleluia. Ny tanjona atsika dia ho any an-danitra. Amen. Alleluia. Ary tena nanity an'Andriamanitra amin'ny fony rehetra. Raha tianao Jesosy amin'ny fonao rehetra dia mahafoy ny zavatra rehetra ianao. Na dia mafy aza, na dia mafy ny lalana, na dia tery ny lalana. Amen. Ho tahaka ny Josiany atsika rehetra, ka andrava ny sampy rehetra, androdana ny sampy rehetra. Alleluia. Ho ravaravany ny sampy rehetra, ny sampy rehetra ao Madagasikara. Ny 6 province de Madagasikara dia ao anatin'ny fanompoana ny sampy, ny razana ela zay ry havana. Ela ny lalao ny sampy ny malagasy. Tena nanjaka Satana ao firenetsika. Fa manomboka zao tsika hitsangana tsika andrava ny asan'ny sampy rehetra ao Madagasikara, andrava ny asan'ny sampy rehetra zay hitatsika ao firenetsika. Ireo no manimba ny firenetsika. Fa ny malagasy tena tia fivavahana. Jerentsika le tantaran'ny Baiboly ny dorana nefa tsy levina. Jereo ny tantaran'ny Rasalama. Fa ny malagasy tena niorina tamin'Andriamanitra. Fa Satana tafiditra ao firenetsika. Ka tsy avelantsika zany, fa mba hiverina amin'Andriamanitra atsika. Halleluia. Anao afaly an'Andriamanitra, ankatoy ny didiny tanteraka. Amen. Ka tsy anaraka amin'ny fombafomba tsony, amin'ny anaram-pivavahana, amin'ny anaran'ny olona, fa anaraka ny Jesosy zato isan-jato. Halleluia. Hitsangana atsika, andrava ny sampy rehetra tahaka nataon'ny Josiaty eto. Androka ny devoly ny sampy rehetra amin'ny firenetsika, amin'ny tenatsika, amin'ny ankohonantsika. Ianao mahalala hoe ina daholo ny asan'ny sampy rehetra ao aminao. Amen. Roao amin'ny anaran'i Jesosy. Tsika efa nomeny Jesosy ny hery sy ny fahefana. Amen. Halleluia. Jesosy malala. Mitsangana zay Jesosy andray ny hery sy ny fahefana. Andravana ny asan'ny sampy rehetra. Androdana ny asan'ny sampy rehetra Jesosy manomboka amin'ny tenanay dia amin'ny ankohonanay. Jesosy aoka ny herinao Jesosy hiasa eto. Aoka ny hery ny fanainao masina Jesosy hidiny eto. Ny hery ny fanainao masina androdana ny asan'ny devoly rehetra Jesosy. Tahaka ny Josiaza ny resa izay nomenao hery, Josiaza nampiasanao. Ka eto Jesosy dia hoanay ny asan'ny devoly sy ny asan'ny aizana rehetra Jesosy. Ny devoly ny sampy rehetra Jesosy. Mandidy ny asan'ny devoly sy ny sampy rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo Ferina Nazareta. Androdanana ny sampy,
androdanany ny asan'ny devoly rehetra, ny sampy rehetra zay manjaka ao amin'ny firenenay, manjaka ao amin'ny ankonanay, mandidy ianao Satana, mandroka anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tofenina avy Nazareta. Torako amin'ny afo ny fanahy masina tahaka ny Josoa teto. Josoa teto dia nantoro ny sampy rehetra ka toranay amin'ny afonao Jesosy. Toranay amin'ny afonao ny sampy rehetra, toranay amin'ny afonao ny asan'ny devoly rehetra. Roanay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tofenina avy Nazareta. Roanay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tofenina avy Nazareta. Miala ty amin'ny tenako, miala ty amin'ny fanahiko, miala amin'ny sampy rehetra, miala amin'ny anaran'i Jesosy. Torako amin'ny ran'i Jesosy, torako amin'ny ran'i Jesosy. Ny devoly rehetra manelingelina rehetra, devoly ny dragona rehetra, ny devoly ny bibilava rehetra, amin'ny anaran'i Jesosy. Torako amin'ny ran'i Jesosy, torako amin'ny ran'i Jesosy. Mandidy anareo amin'ny anaran'i Jesosy, mandidy anareo amin'ny anaran'i Jesosy. Ran'i Jesosy mandoro anareo, ran'i Jesosy mandoro anareo. Miala amin'ny anaran'i Jesosy, miongotra amin'ny anaran'i Jesosy. Roao ny devoly rehetra sakafo ny mikoronao, roao ny devoly, roao ny asan'ny maizina rehetra, roao amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy anakery ao aminao, tsy anakery miankonanao, amin'ny anaran'i Jesosy. Miala ny asanao rehetra, miala fonganentanao rehetra. Torana amin'ny ran'i Jesosy, torana amin'ny ran'i Jesosy. Ran'i Jesosy mandoro ny sampy rehetra, zay rehetra ao anatin'ny tsindrian-javatra rehetra, zay rehetra ao anatin'ny sampy famisaviana rehetra manjaka ao amin'ny fireneko, manjaka amin'ny ankohonako. Torako amin'ny ran'i Jesosy, torako amin'ny ran'i Jesosy. Ran'i Jesosy mandoro, ran'i Jesosy mandoro. Manapatapaka ny aizina rehetra, manapatapaka ny asan'ny devoly rehetra. Torana amin'ny ran'i Jesosy, torana amin'ny ran'i Jesosy. Tsy manan-kery aty anatiko ianao, tsy manan-kery amin'ny ankohonako ianao. Potena amin'ny ran'i Jesosy, potena amin'ny ran'i Jesosy. Rava ny sampy rehetra, rava ny fanompoan-tsampy rehetra, rava amin'ny anaran'i Jesosy. Torana amin'ny ran'i Jesosy, torana amin'ny ran'i Jesosy. Ran'i Jesosy mandoro anareo, ran'i Jesosy mandoro anareo. Fanahy zazavavy-drano rehetra, fanahy zazavavy-drano rehetra avy any anatin'ny rano, ravana amin'ny anaran'i Jesosy, ravana amin'ny anaran'i Jesosy. Ny fanahy bibilava rehetra, ny fanahy ny sampy rehetra, torako amin'ny ran'i Jesosy, torako amin'ny anaran'i Jesosy. Ny devoly mitondra ady rehetra, mitondra fanafitoina rehetra, mitondra fahafetsefetsena rehetra, mitondra fiatsaram-bela tsy fialoana rehetra, torana amin'ny ran'i Jesosy, torana amin'ny ran'i Jesosy. Any andavaky ny elo ianao Satana, any andavaky ny elo ianao. Ran'i Jesosy mandoro ianao, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tofenina avy Nazareta. Rava ny asanareo, rava ny fironganentanareo, rava ny andavaky ny elo, rava ny andavaky ny elo. Ny ran'i Jesosy mandoro anareo, ran'i Jesosy mandoro anareo. Rava ny fironganentanareo. Tsy manan-kery, tsy manam-pahefana, tsy manan-kery, tsy manam-pahefana amin'izao groupe zao. Tsy manan-kery ny velam-pandroka anareo rehetra. Miala ny fanahy famisaviana rehetra, fanahy ny voyance rehetra, zay rehetra ao anatin'izay ny Jesosy ao ka mitady handripaka anay, mitady hanakorotana anay. Ravana amin'ny anaran'i Jesosy, ravana amin'ny anaran'i Jesosy. Ran'i Jesosy mandoro anareo, ran'i Jesosy mandravarava ny asanao rehetra, fironganentanareo rehetra. Torana amin'ny anaran'i Jesosy, torana amin'ny ran'i Jesosy. Ran'i Jesosy mandoro, ran'i Jesosy mandoro. Ny afo ny lanitra mandoro anareo, ny afo ny lanitra mandoro anareo, ny afo ny lanitra mandoro anareo. Torana ran'i Jesosy. Ny fanahy mena rana rehetra, fanahy bibilava rehetra, torana amin'ny ran'i Jesosy, torana amin'ny ran'i Jesosy. Fanahy Jezabela rehetra, fanahy Jezabela rehetra, fanahy zazavavy ny drano rehetra, torana amin'ny ran'i Jesosy, torana amin'ny ran'i Jesosy. Any andavaky ny elo nareo, any andavaky ny elo, tsy manan-kery, tsy manam-pahefana. Rava ny asanareo rehetra, rava ny asanareo rehetra, rava fironganentanareo rehetra. Torana amin'ny anaran'i Jesosy. Any andavaky ny elo, any andavaky ny elo. Ny ran'i Jesosy mandoro anareo, ran'i Jesosy mandoro anareo. Tsy manan-kery amin'ny tenanay, tsy manan-kery amin'ny fananay, tsy manan-kery amin'ny toerana misy anay, ny ankonanay, ny zanakay. Miala amin'ny fanahy fahafatesana rehetra, torana amin'ny ran'i Jesosy. Miala amin'ny ankonako, fanahy mitondra aretina rehetra, torana amin'ny ran'i Jesosy. Ran'i Jesosy mandoro anareo. Ny tafika rehetra ataonareo any amin'ny firenenay, ny fanahy ny sampy rehetra, ny devoly ny sampy rehetra mitsangana, ny tsangam-bato rehetra tsanganareo, ny sampy rehetra zay mitanareo ny malagasy. Rava, torana amin'ny ran'i Jesosy, torana amin'ny ran'i Jesosy. Ny sapele rehetra, ny lakroa rehetra tsanganareo mamitaka fanahy ny olona maro, torana amin'ny ran'i Jesosy, torana amin'ny ran'i Jesosy. Any andavaky ny elo, mitsangana tahaka ny
Josia izay mitsangana tahaka ny Josia izay mandoro mandrava ny sampy rehetra mandrava ny sampy rehetra ny bala rehetra ao Madagasikara ravana amin'ny rano Jesosy ravana amin'ny rano Jesosy ravana amin'ny rano Jesosy rano Jesosy mandoro ianareo mandoro ny sampy atsanganareo rehetra any amin'ny faritra atsimo ao Antananarivo any Tamatavy any Majunga any Ambilombe any Ambilombe Andapa dorana amin'ny rano Jesosy dorana amin'ny rano Jesosy mandoro ny sampy rehetra any Majunga any Tamatavy dorana amin'ny rano Jesosy ao Fianarantsoa dorana amin'ny rano Jesosy niasa ny famisaviana rehetra izay manjaka ao Madagasikara famisaviana ny mpamosavy rehetra dorana amin'ny rano Jesosy dorana amin'ny rano Jesosy dorana amin'ny rano Jesosy dorana amin'ny rano Jesosy rano Jesosy andorana tsy manan-kery aminay tsy manan-kery raha kofa amin'ny ranao zay Jesosy ranao Jesosy mandoro zay rehetra vela-panjaka rehetra ataon'izy ireo amin'izao groupe zao dorana amin'ny rano Jesosy amin'izao itily zao dorana amin'ny rano Jesosy rava ny azonareo rava dorana amin'ny rano Jesosy tsy manan-kery tsy manam-pahefana miala miongotra rava ny azonareo rava fironganentanareo rava amin'ny rano Jesosy rava amin'ny rano Jesosy rava dorana amin'ny rano Jesosy tsy manan-kery tsy manam-pahefana rava ny azonareo rehetra Sotra Jesosy Halleluja. Amen. Sotra ny tompontsika amin'izao fotoana izao tsika hivavaka ny asan'Andriamanitra. Eo ny amaranantsika ny fotoana hivavaka tsika ho an'izao groupe ho avy Jesosy. Jesosy no tompon'izao groupe izao. Jesosy ny lohan'izao groupe izao. Tsy misy mihitsy hoe titre fa Jesosy ny lohany sy fahefana dia ny fanahy masina. Amen. Fanahy masina ny lohany. Ka hivavaka tsika amin'izao groupe izao dia napetraka tsika amin'ny Jesosy ny asa rehetra, ny asa izay hoentin'ny tompo hatsangany Jesosy, izay hoentin'ny Jesosy amintsika tsirairay avy hoentsika any amin'ny faritra atsimo, any amin'ny faritra avaratra, any Andapa, any Toliara, ao Antananarivo, efa hitsangana zany amin'ny anaran'i Jesosy ary tsisy azony Satana atao intsony. Amen. Hivavaka tsika. Halleluja. Jesosy malalo indrehetra izay Jesosy amiray saina amiray fo Jesosy tompo malalo mivavaka zay Jesosy amin'ny asanao mivavaka zay Jesosy amin'ny asa zay atsanganao Jesosy ao Antananarivo zay fa atsanganao Jesosy ao tompo ao ny anabavinao Jesosy raha vavy oly zay efa ao Jesosy madagao amin'ny Antananarivo mivondro mivavaka Jesosy ho avy Jesosy ianao ampahery azy Jesosy ao tompo ao ianao ampahery azy ianao ampahery zay rehetra tariny Jesosy ireo olona rehetra tariny zay efa ao Jesosy ao ampijoroy tany mafy ajoratrano Jesosy ao io asa io Jesosy ao dia anao ny lohany Jesosy malalo ka dia mametraka an'izany am-pelantananao zato isan-jato izay tompo malalo matoky ianao zay Jesosy ao fa izay manome voninahitra anao izy ianao dia omenao voninahitra Jesosy ao anao zao asa zao anao Jesosy ao ka tsisy afaka atao Satana ninina intsony satria anao midratsehatra Jesosy malalo tompo mivavaka ny asa zay tsanganao any Andapa mivavaka ny asa tsanganao any Toliara mivavaka ny asa zay mbola tsanganao amin'ny 6 province matoky ianao zay Jesosy fa ianao tompo iasa mivavaka ny asa tsanganao any Tamatavy mivavaka eto ampelantananao Jesosy eo atananao ny fidiram-bola rehetra ny vola rehetra satria anao ny vola sy ny arena Jesosy malalo anao zany rehetra zany anananao fahefana matoky ianao zay Jesosy fa ianao dia efa niteny aza manahy ianareo no hoaninareo sy izay rehetra tafianareo sy izay rehetra ilainareo teninao zany Jesosy ka tananay zany Jesosy fa anao Jesosy anao zato isan-jato ny asa anao Jesosy ny asa zay atao rehetra Jesosy anao Jesosy malalo izao fiangonana zao anao Jesosy zao fiangonana masina mifamarinana mifamasinana zao Jesosy ka efa ianao ny miasa tsisy mahasaka na dada malalo ianao ny miasa na tsisy mahasaka na tompo malalo ka dia saorana eram-poeran-tsaina Jesosy amin'ny fikarakarana rehetra petraka ny ampelantananao tompo malalo misaotra
Haleluya Jesus. Tompo programa rehetra. Haleluya. Sotra tompo. Sotra Jesus. Haleluya. Amen. Amen. Mbola hivavaka antsika. Vavaka ihany tsika miasa an'Andriamanitra ny programa sy ny fandaminana rehetra zany apetrahantsika mitopo daholo. Zany hoe izy zany tena hoe andamina ny programa hanome tolotsaina andro ray aman-dreny, hanome tolotsaina an'izy ireo, hanome fahendrena an'izy ireo, atsika ihany koa tsika tsirairay avy. Zany hoe vavaka zany ho an'ny programa fandaminana sy vavaka ho ny ara-panahy tsirairay avy eto. Dia entsika mbavaka ihany koa zany reo manaraka atsika any amin'ny YouTube, entsika mbavaka koa misy ihany koa kasiny Jesosy. Amen. Mety misy ao koa kasiny tompo hanaraka atsika. Haleluya. Vavaka atsika. Jesosy malalo. Mbola manandratra ny feonay Jesosy any aminao izay tompo malalo. Vavaka zay Jesosy malalo ny fandaminana ny asa rehetra, ny programa rehetra Jesosy amin'ny asanao. Jesosy izay dia fitaovana fotsiny ihany. Fitaovana zay Jesosy ho fayanao tompo malalo no mandamina ny asa. Ianao no mandamina tompo. Ianao no me fahendrena Jesosy an'ireo mpanomponao ireo. Meo fahendrena Jesosy ny evangeliste Erika, meo fahendrena, meo fahalalana, fahazavantsaina Mama Felicia, meo fahazavantsaina Jesosy Ravavy Elso, meo fahazavantsaina Ravavy Olo, meo fahazavantsaina Ravavy Ramalala, meo fahazavantsaina ny tenako Jesosy fahendrena. Tompo avy aminao, meo hery avy aminao zay tsirairay avy Jesosy mivavaka ihany koa Jesosy ireo ao amin'ny YouTube Jesosy manaraka an'izao vavaka zao Jesosy tsy tapaka. Ianao nikasika an'izy ireo ihany koa. Raha misy mangetaheta ho vanginao, misy mangetaheta dia nantona anao ho kasiny fanainao masina Jesosy ka tsy ho tafandrimandry fa hitady ianao, hitady ny fiangonana amin'ny fahamarinana ka andeha hanaraka anao Jesosy malalo. Tsy izay mihitsy no arahany, izay dia olombelona fotsiny ihany, fa ianao no arahiny. Ianao ilay Jesosy marina masina Jesosy tompo malalo. Tiratsetra ianao Jesosy, tiratsetra ianao tompo malalo. Anatrika Jesosy izay rehetra ataonay Jesosy ka tsy izahay no hitarika, tsy izahay Jesosy no mandeha fa ianao hatrany tompo amin'izay rehetra ataonay tompo malalo. Ka dia misaotra no eram-poeran-tsaina tompo malalo. Haleluya. Misaotra Jesosy. Haleluya. Haleluya. Amen. 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 Hivavaka atsika ho an'ny manitra rehetra. Misy manitra tsy manan-kitafy, tsy manan-koanina. Misy ao anatin'ny olana, misy ao anatin'ny problème entsika mbavaka reny. Dia entsika mbavaka zany dia vavaka koa tsika ho an'ny marary tambatra atsika zany. Misy koa ny tsy salama entsika mbavaka. Amen. Dia entsika mbavaka zany amintsika dia ao ihany koa ireo mety ihany amin'ny firenentsika misy zany maneran-tany entsika mbavaka. Haleluya. Jesosy malalo. Hivavaka zay Jesosy andreo kamboty, andreo mahantra, andreo tsy manana, andreo mijaly. Misy amin'izao fotoan'izao tsy manan-katoriana, tsy manan-trano-kialofana. Misy amin'izao fotoan'izao Jesosy tsy manan-kohanina Jesosy. Ianao Jesosy hamangy an'izy ireny. Ianao Jesosy hamangy hanome Jesosy aniraka mpanomponao hanome an'izy ireny. Jesosy ataovy tafahoana aminay tompo, ataovarana fitaovana koa izay fanampiana koa afany manampy an'izy ireny tompo malalo. Anao Jesosy izy ireny, tianao Jesosy, tianao. Maro tokoa Jesosy ny kamboty ny mahantra ao amin'ny firenenay. Maro ny katrami mandendeny an-dalambe Jesosy malalo.
tsy nijovan'izy ireo tompo, jereo manokana izy ireny Jesosy tsy manana trano, tsy manako hoanina, mandeha mitsindroka eny amin'ny jorodira Jesosy amindrafo Jesosy nefa dia misy ihany ny manan-karena, misy ny manako hoanina, misy ny manana Jesosy nefa tsy mahafoy. Tompo malalo mamindrafo Jesosy, mamindrafo misy ireny ianao. Tompo malalo mivavaka manokana koa izay ho an'ireo tsy salama, ho an'ireo anatin'ny tsy fahasalamana amin'izao fotoana izao. Raha misy ny tsy salama Jesosy ato mitiba mijery manatrika Jesosy ianao ny anasitrana. Raha misy koa ny tsy salama miankona anay ianao ny anasitrana Jesosy sitrano Jesosy amin'izao ora sy fotoana izao. Ny marary Jesosy rehetra, marary Jesosy marary ny aretina rehetra tsy sitrapanafody Jesosy sitrano amin'ny tananao misy olatra Jesosy. Ao ny aretina kansera, ao ny aretina diabeta, ao ny aretina Jesosy mahazo olombelona, ao ny marary ny corona mbola ao anatin'izany Jesosy. Misy ny marary corona be dia be amin'izao fotoana izao sitrano Jesosy, sitrano Tompo malalo amindrafo Jesosy miankona anay. Raha misy ny tsy salama sitrano Jesosy, misy ambavao ny fahafatesana atsangany Jesosy malalo. Tompo malalo ianao dia mpanasitrana ianao dia manao zava-mahagaga Jesosy, tsy zavatra tsy hainao atao. Tompo sitrano ny marary rehetra, sitrano Jesosy amindrafo Jesosy, amindrafo Jesosy. Be dia be ny tsy salama Jesosy, be dia be ny ao anatin'ny aretina Jesosy, ao ny aretim-bavafo, ao ny aretin-doha Jesosy sitrano, ao ny marary lava sitrano Jesosy. Rendretrarehetra ny diasan'ny maizina asan'ny devoly fa ianao nefa Jesosy dia tonga anasitrana. Ny ranao dia latsaka anasitrana n'izy ireny, ny diakapoka anao 7 dia tonga anasitrana ny marary rehetra Jesosy. Ka dia misaotra anao izay Tompo, makasitraka Jesosy malalo, misaotra Tompo. Haleluya, haleluya, saotra Tompo. Amen, amen. Hivavaka atsika ho an'ny mpanompon'Andriamanitra rehetra, tsy atsika ihany zany fa maro koa ireo mpanompon'Andriamanitra maneran-tany, indrindra amin'ny firenentsika zany. Ny fiangonana rehetra maro ny efa niverin-dalana ireo mpanompon'Andriamanitra, maro ny efa mandeha amin'ny fombafomba, maro efa niala amin'ny fitiavana voalohany amin'ny Jesosy. Fa atsika hitalao amin'ny Jesosy satria raha atsika ihany ny antsika dia zalany hoe tia tena atsika, fa ireo ihany koa ireo hafa ireo zany antsika amin'ny Jesosy. Ireo izay ao anatin'ny fampianaran-diso, ao mbola tsy makasitraka n'ilay fampianaran'ny famasinana sy fahamarinana, antsika amin'ny Jesosy zany ifona atsika ao anatrehany. Haleluya. Jesosy mivavaka izay Jesosy mpanompon'Andriamanitra rehetra, ao ireo mpanompon'Andriamanitra indrindrandrindra amin'ny firenena Jesosy izay mifanenjika, ao ny mifanenjika Jesosy. Tompo malalo tsy makasitraka ny fahamarinana, ny fahamasinana Jesosy mifony izay Jesosy. Avereny Jesosy aminao izy ireny, avereno aminao ny kristianina Jesosy, avereno aminao ny mpanompon'Andriamanitra rehetra Jesosy izay mandeha amin'ny fombafomba, mandeha amin'ny fahazarana, fampianaran'ny diso, mifona Tompo Jesosy. Fonjeo izy ireny Jesosy, fonjeo Jesosy izy ireny Jesosy, satria maro makany amin'ny fahaverezana, maro mitory anao Jesosy ao amin'ny fiangonana, manana fiangonana ngeza be nefa efa lavitra anao, nefa efa niala aminao Jesosy. Tompo ihany koa Jesosy ny ao anatin'ny fanompoan-tsampy, sady manompo anao no manompo sampy, ibebahana ifonana ito anatrehanao Jesosy, entina ito anatrehanao Jesosy, entina anatrehanao Jesosy, averenao fitiavana voalohany Jesosy,
Averenao fitiavana voalohan'izy ireny tompo malala. Mamindrafo Jesosy, mamindrafo amin'izy ireny Jesosy. Averenao fitiavana voalohany, averenao fitiavana voalohany Jesosy. Reo mpanomponao, reo kristiana, zay rehetra ao anatin'ny fanompoananao, nefa tompo mbola tsy makasitraka, tsy mijoro amin'ny marina, tsy miteny ny marina, ny fahamarinana tsy mampalala ny ondrinao ny marina, ko mifona an'izy ireny zay Jesosy. Mamindrafo fa ianao dia mpiainy vavaka Jesosy, mpamela heloka ianao, mpamindra fo ianao Jesosy. Dia saorana efa miainy vavaka sandratra ianao, miainy vavaka sandratra ianao Jesosy malala. Halleluja. Saotra tompo, saotra Jesosy. Amen. Amen. Amin'izao fotoana izao tsika hivavaka ao any ankohonantsika tsirairay avy zany, samy mivavaka ao any ankohonantsika tsika. Dia aorian'izay zany aorian'ny hivavaka any ankohonantsika satria efa maraparana antsika. Dia raha misy zavatra tia ho teneniny mama Felicia dia meko anazy fitenenana aorian'izay zany. Dia raha misy zavatra tia tenenindray evangeliste Erika koa dia afaka miteny koa izy satria misy mihaintsika amin'ny YouTube. Dia amin'ny farany zany mamarana fotoana evangeliste Erika. Halleluja. Vavaka tsika ho any ankohonantsika. Eny Andriamanitra tompo rainay tsara indrindra ho. Vavaka izay ho any ankohonanay ny zanakay. Vady aman-janaka ny tsirairay avy Jesosy. Tompo mamindrafo miankonako ny ray aman-dreniko Jesosy. Fona ho andreo ray tapo amiko Jesosy. Mifona ho any zanako Jesosy malala. Jesosy maro amin'ireo konako mbola ao anatin'ny fisotroana toka, laingalainga, mbola ao anatin'ny fitapitaka, mbola ao anatin'ny fanaon'izao tontolo izao. Mifona Jesosy any ankohonanay. Ny vady aman-janaka ny tsirairay avy tompo, ny ankohonanay ny Madagasikara, ny ankohonany tsirairay avy ety ivelany, mamindrafo Jesosy amin'ireo ankohonanay tompo, satria ianao ireo Jesosy, ianao tompo, ianao Jesosy ny mahay manova olona, izay tsy mahay manova na iza, tsy mahay manova olona izay Jesosy, fa ianao rery ihany mahay manova. Ianao rery ihany mahay manova Jesosy. Koa midiratsehatra miankohonanay, ny miankohonanay re Jesosy, ny ankohonan'ireo izay mihainao amin'ny YouTube, ny ankohonanay amin'izao groupe izao Jesosy mamindrafo. Entinay ao aminao Jesosy, entinay aminao ny ankohonanay Jesosy, satria ianao tompo dia mihainao anay foana, mihainao anay foana ianao Jesosy. Tompo avahanao ny manompo sy ny tsy manompo anao. Avahanao Jesosy ny manompo sy ny tsy manompo ianao. Ka dia avahanao ireo ankohonako Jesosy, avahanao ireo ankohonako Jesosy, okasianao ireo ankohonako, okasianao Jesosy. Saotra Jesosy, saotra irapoeratsaina Jesosy, fehefazonay antoka fa hiainao anay ianao, hikasika ny ankohonanay, ampahery ny ankohonanay. Misaotra tompo malalo. Alléluia. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen, 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 amen. Amen. Saotra Jesosy tsika zany ny amin'ny fotoana izay nomeny tompo antsika anio voninahitra ho azy, dera ho azy ary ho anao izay anatin'ny YouTube izay manaraka an'izao fotoana izao na miaino izao fotoam-bavaka izao dia aza mihafahafa, aza misalasala raha ohatra misy fanontaniana tianao hapetraka, fa afaka mamaly anao izay. Aza matahotra olona fa oka isika atahotra an'Andriamanitra, nefa tsisy intsony ny fotoana oka isika iverina amin'i Jesosy. Ny tompo rery ihany no tokony anatonantsika. Aza mandany andro ianao tompo, na iza ianao,
satria matoy ianao mbola mahareny izao video izao dia mbola fitiavan'i Jesosy ianao izany. Izay tsy mahita anao, izay tsy mahafantatra anao, fa ny tompo no nitarika anao hiditra amin'izao chaîne YouTube izao hiaino any Jesosy. Ny tompo mihitsy no miantso anao ka maneke any Jesosy dia anafaka anao izy. Enga ny tompo, mbola ifankahita isika indray andro andra sitrapon'i Jesosy. Mahereza tompo. Enga ny raha ohatra ka tsy fakahita tavy ety ambony tany dia mba are rehefa tonga ny fotoana ialanay tsiraray avy eto ambony tany ho any an-danitra dia are hoe ay eniko tamin'ny YouTube ianareo. Enga ny ko tafitra any an-danitra tokoa ianao mba tsy ho verimaina foana ny andro nenonao izay tenin'Andriamanitra sy ny vavaka sy natao teto. Tiantsika ny tompo, aza mangatakandro. Enga ny tsika tsiraray avy ho tody hatramin'ny farany mba ho tafiditra any an-danitra avokoa. Amen. Omeko ny evangeliste ny fitenenana dia mahereza tompoko. Amen. Amen. Dia mamerina ny sorana mandrakariva kana masina miaraka amintsika samina fotoana hatramin'izao farantsona marana azitsika mivavaka miaraka ny tenin'ny tompo. Fa ny teniny dia tsy miverina amin'ny foana raha tefa mamy tany ny tompo avokatra ampizato hoe ampotsika miainatsika amin'ny fanahintsika tsiraray avy ka dia samy hosary isika tsiraray avy hidera mevonahity ny tompo tahaka ny Josia hoe tena nototra ny tenantsika manontolo amin'ny tompo ny fotsika man'Andriamanitra ny fanahintsika man'Andriamanitra ary tena mantsika manontolo eo amin'Andriamanitra izy ihany ka ho kariavana samy hitaly ny tompo tsika rehetra fanahintsika tsika petraka tsika tsiraray avy dia mihintsika izany fa ny tompo amaly vavaka. Tompo amaly vavaka amin'izao andro izao zany mahatonga ny tompo manao ny vavaka andinina ho zany fanaovika ny vavaka zao raha henan'ny biby ianao na aminao WhatsApp dia andinina ny an'ilay andinina samy vavaka any an-tokantrano ny olona tsiraray avy ary ny tenin'ny Jesosy rehefa niantso ny olona izy dia tamin'ilay tao fahenina velopolo tafato fa midiry ianao izy amin'ilay faninao manodidina faninao ianao izay mahitanao manodidina no amaly anao. Andriamanitra zany dia rahaitsika amaly dia mivavaka rehetra miasantsika teo ary mivavaka izy ary miteny teo manao fa tsy verina foana aminy teny raha tsy efa mamokatra ary zako eny sy miasa amin'ny tsiraray avy sy amin'ny lanirany avy izy dia voninahitra ao an'Andriamanitra dia zany amin'izao asa famonoana dia ny tompo samy amaly antsika toa kana masina hiteny amaly ampafantatsika antsika foany izay mbola fanirianao tianao fantatra ny amintsika na amin'ny fiainantsika tsiraray avy zany na ny amin'ny asan'Andriamanitra indrindra dia hivavakantsika manaraka ny foana. Tompo Andriamanitra mahagaga ianao tsy tafakisinaina ny fiasanao ary Andriamanitra miasa ianao Andriamanitra mahivavaka helivavaka ny izay tompo any tompo takianao aminay ny azao vavaka izao na dia samy manana ny toerana misy anay sy tsiraray avy dia mihintsy araka ny teninao fa raha misy voly ianao na telo isanay fangatitra fanaparianaraka dia miheny ianao any an-danitra any mioto zany mioto lavitra amin'izany akoa izay fa miheny ianao any an-danitra miheny vavakay amaly vavakay tsiraray avy betsaka koa ny mbola tsy voatonona betsaka ny mbola faniriana ao anatinay amin'ny tokantrano amin'ny antonana amin'ny tenanay manokana dia ianao hieny vavaka ianao amaly vavaka indrindra raha tena bebaka
Tanganao Jesosy izany sotra Jesosy sotra Jesosy anao fanjakanao tao any eny sitraponao itiantano tahaka ny an-danitra meo anay nio isianana saza ho anay ary mamelany ilokay tahaka ny mamelany izay meloka taminay ary asa mitondra anay fa manafanay miratsy manao fanjakana sy ny hery ary voninahitra mandrakizay amen Haleluya. Sotra ny tompontsika teaka ho an'i Jesosy. Haleluya. Haleluya. Sotratsika rehetra atao midiba. Kain'i Jesosy daholo atao midiba. Amen. Haleluya. Azadiny fotoanantsika rapitso en direct iantsika rapitso koa amin'ny 7 alina aty Eropa zany dia amin'ny 7 alina any Madagasikara, any Liban. Amen. Dia ny Koweït tsika amin'ny firy. Ny manasanao koa zay amin'ny YouTube amin'ny 7. Amen. Manasanao koa zay amin'ny YouTube ny asabotsy amin'ny 7 alina zany direct amin'ny fotoam-bavaka irahantsika eto zany amin'ny chaîne YouTube. Amin'ny chaîne YouTube inona na chaîne YouTube anao? Ho avy Jesosy Kristy mibebahy Jesosy Kristy tompo. Ya, zay zany. Andray zany tsika rapitso tsika rehetra ato amin'ny YouTube amin'ny YouTube Mama Felicia. Amen. Amin'ny 7. Amen. Amen. Amin'ny 7. Etoko amin'ny 7 Eropa. Amin'ny 7 Liban. Amen. Zay ny tompontsika rehetra ato amin'ny YouTube.